Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatam-batana. Vava ray feo dimy. I feel good. Allo mety manakoako be angamba ny fahenonareo anah satria atia anaty lohasaha mangina ny jerena aty zany zao ka ity zany atao I feel good tandrametaka, I feel good alasa fay, I feel good kavony le havana, I feel good inona dolo le izy renirenibozy raha be ny tsara ty mivantana aminareo avy ety lohasaha mangina. Renibozy inona koa moa le alasa fay anankiray le nresantsika iny le hoe kasalan'izany le izy hitanao raha fa le tsy manan-kevitra fietsika fotsiny atao ka ny tena olana amin'ity androany ity zany misy sary le izy nefa ny tsy sarina de tonga zany de efa vinaniova za ihany ty ny oroko nanahaka ny reniko, ny masoko nanahaka ny reniko, ny sokako nanahaka ny raiko, ny sofina nanahaka ny raiko, ny saiko ny zara roa, ny atsasan'ny poety, ny atsasan'ny mpampianatra, zany ny atao hoe manahaka ray aman-dreny zany sarotra be rehefa le trotron'le ramatoa le zaza nefa manahaka ny lirangah ao ambany betsaka misy ny ohatran'izany ary za mahafantatra olona raha miaino izy de fantany am'izao miteraka le ramatoa sy le rangah fa le zaza mitovy an'le mpivarotra le riapita ary le izy tena nampimety tena mitovy sarotra be mantsy ny hoe orona lava sy mipetakorona ka le resaka kely ataoko ty zany za mieritreritra le mitantara hitanao mitantara fanatanjahantena reny lasa ny baolina any amin'ny Kylian Mbappé mankany Di Maria vierre kely aty amin'ny Icardi maty ny baolina ohatran'izay fitantara baolina fa raha ny tena marina rehefa ohatra ka efa mitantara boxe sarotra ny tantara ny fanatanjahantena sasany ohatra hoe boxe lasa nanomboka lasa ny boxe gonga boxe zay any zay any ambany ambany zay ambany raha mihaino an'izany zany le olona tsy mahafantatra hoe boxe ny tantarainy sarotra be ahoana rangaty la boxe mikasisika ilay reny hyperkity directa ambany ambony tsy mazava tsara ny judo koa ny judo lasa tolona latsaka zay tena raha be fa tamin'ire mandeha zavatra nitranga hitanao reny le lita greco-romaine reny efa nahita lita greco-romaine ma Renibozy efa nahita mihitsy ary efa nanandrananao fampisitona zareo zareo manao akanjo sahala amin'ireny le manaitaitra vahoaka reny le akanjo anaovan'ny zareo zany tsy akandray ambany seksio izy ofiteny tonga de raisiny le anankiray le ray de milatsaka amin'ny tany le izy de avy eo mifampitolona be zareo fa ny feo amin'ireny koa azo ampiarahana amin'le feo amin'le sary mietsika n'olon-dehibe tony mahafinaritra mandeha le tolona na le judo zany de rehefa le fampitolona ambany iny de ny feo mandeha mety tena mety misy salan'izay zany tompoko ny filgody lasa fay Renibozy anareo I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatam-batana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy miala misafy zay marevahiny zay manasa olona alasina hitarata lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelony fa tianareo foany Masana ny tontolo piainanao. Orange. araba tompoko lahy araba tompoko vavy amin'ny havitrihana no andraisana anareo amin'ny alalan'ny firesahantsika amin'ity lakamisy mondrandroko lakamisy mihitsy ny sady miarabanareo rehetra salamadôly Renibozy Kiory Antsa ary Denis sy ny rehetra mihaino any rahaba daholo ry zalahy ry piaino moa efa voarahaba teo
inona moa ny datiny androany 20 ny volana May. Mandeha be le andro indrindra fa rehefa tsy teo elaela zay ianao ohatra miazakazaka be le vao mainka ndraiky karamy aloha mihitsy ny andeha raim-bosy fa tsy koa zany. Ny zavatra mahaliana anio dia ataonay ato amin'ny rivotra mitodika amin'ny fampitahana ny lahy sy ny vavy. Vao miteny izay anefa dia any akamaroan'ny taranaka ankehitriny dia ainy amin'le fahasambiafana ara-batana ny ka iny mihitsy ny ao an-tsaiko raim-bosy hoe zay zany no resahany vakiako ny eritreritra ao raha kodara. Ny tena ifatohana nefa eny ka inona moa ny mahafady an'izany tsy fady zany na dia eo aza ny olom-pady miresaka an'izany satria ny maha olona nge ka ny vatana no hitantsika amin'ity tontolo fizika ity zay mihitsy. Fa raha ohatra ka hoe velarina ny fandiniana ny lehilahy sy ny vehivavy dia ny tanjona moa dia ny hoe misy ve ny fitovian'ny zora izany. Raha atao hoe inona ny vitan'ny lahy ary nefa tsy vitan'ny vavy, inona ny vitan'ny vavy kanefa tsy teraka aloha zao hatreto mbola tsy vitan'ny lava i Arnold zao na vitan'izay aloha hatreto. Iny aza orona tsara iny i Arnold bevoka be le bevoka le iza moa le rangafo salama aby Dany De Vito iny mananjara Raba Francis salama miarahaba dia mahavariana tokoa no mandinika ny hoe nahoana moa no efa nataon-janahary tsy hitovy mihitsy ny lahy sy ny vavy zay zo ohatra ray hoe tsisy lehilahy mety bevoka zany fa mana bevoka no vitan'ny lehilahy. Dia nahoana no hoe tsy maintsy ampitoviana ny lahy sy ny vavy zay manko ny fahazoana an'le fitovian-jo ankehitriny hoe tsy maintsy ampitoviana ireo dia ampitoviana amin'inona dia rehefa mandinga ny resaka dia miafara amin'ny hoe hatreto ihany ny hitovian'ny lahy sy fahadalana ny mitahaky ny hitovy tanjaka hitovy virafy-batana kanefa koa ahoana godara tsy mahatsiaro ve ianao hoe misy lehilahy mamboatra ny tenany vatany ho tonga vehivavy. Misy vehivavy mamboatra rengely hoe toe-tsaina ohatra nefa misy vony reny misy fikambanana antsoina hoe LGBT efa ekeny zao tontolo zao any andrefana any kanefa zavatra tsy mety amin'ny fotom-pisainany gasy voalohany amin'ireny za ka ialako tsiny fa tena misy olona mangaringarika anahy foana isak'izay manao sketsa miresaka momba an'izany fantatra raisany tsara angamba godara fa manana sketsa Andriamanitra inona ary ty dia tena izy ray manontolo mihitsy ny raha vao mijery ny fampisehoana adiny roa zany izy fampisehoana io Andriamanitra inona ary ty dia rehefa tena fakafakaina izy misy olona miantso mihitsy ohatra zao tena sabotsy namena nanao fampisehoana dia rehefa nirava le fampisehoana dia nisy niantso mihitsy indrisy vehivavy le niantso zaho izy tsy mimbokevitra aminao ao anatin'ny fampimezana nataonao fa za tsy nome mihitsy tsy manina ho fa andao hiady hevitra kely aloha afaka miady hevitra zaho izy afaka miady hevitra ka tena niady hevitra teo satria rehefa tena nandeha niady hevitra nandritridritry ny 10 minitra teo dia fantatra fa izy lesbienne izy dia miaina tsara ao anatin'io fomba hoentiny miaina io dia tsy dia tiany loatra le fanehoako an'le hoe tsy ankasitrahako zaho Francis Turbo ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy fotom-pisainako moa zany fa ny any andrefana amin'izao fotoana izao ny tandrefana dia efa tsy manaiky an'izany zavatra teneniko zany raha ohatra ka misy radio manao an'izany fanentanana zany any amin'ny faritandrefana izao tontolo izao andrefana Eropa koa moa le izy satria le hita hoe andrefana avaiza koa moa zany fa loatra ny fitiavan-tena koa ny any Eropeana hoe nareo tatsinanana reo tatsinanana avaiza izy io raha no atsinanana dia rehetra ny tandrefana avaiza dia ny repera dia avy amin'zareo zany ny ivon'izao tontolo izao iny mariage pour tous ny mizara dia ireo mariage pour tous io zany raha mivadiky koa izy dia lasa tous pour satria tena ohatra ny ekeny zao tontolo zao mahazo fanambadinareo izy zay zavatra mifankatia nga ka tsy mampanina satria zavatra misy amin'ny zava-mananaina rehetrarehetra nge nipelaka misy ny lesbienne fa tsy natao haseho satria tsy natao voizy ny reny rehetrarehetra reny dia rehefa tena mijery ny tena hoe atao anatin'ny internet ato mijereva nge nareo blague momba ny PD na ny lesbienne tsisy ao foanany zareo mihitsy satria anazy moa ty internet ty tsy misy ny lalàna raha taloha taony ohatra manao rasisme raha zany zavatra teneniko zany zao mivoaka etsy tena mino fa misy manindronantsy raha ohatra ka any Frantsa no miteny zany mivoaka velanao dia misy manindronantsy hoe inona ty fomba fisainana zay voatrany hoe manavakavaka raha Francis nefa zavatra homophobe tsy natoraly le izy homophobe zay aminy zay ino moa ny LGBT lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel reo zany zareo reo zay misy malagasy maro fantatsika ny sasany misy tsy fantatsika ny sasany ao anatin'ireo LGBT ireo
tsy mpikambana izy fa fantatra hoe azokilasila ao. Teny frantsay nge tenenanareo azy lesbienne. Lesbienne zany de ny vavy sy ny vavy mifampilesy eo de ny gay zany de ny lehilahy sy ny lehilahy sy ny samy gay eo. De ny bisexuel zany de sady lahy ny vavy le olona anankiray. Mety amin'ny fomba ara-boajanahary io sady manana fitaovam-pila iny izy. Sady manana fitaovam-pila iny izy. Mety ara-boajanahary io fahasamponana. Marina fa fahasamponana zany tompoko. Raha misy an'izany voajanahary. Na ekenao na tsy ekenao. Fa misy koa ny amboarana mihitsy ny apsy hoe tonga. De misy zany transsexuel nanova sexe, nanova filahinana, nanova fivaviana. Hoe rehefa hitany fa lehilahy zao izy de rehefa mitendry ohatran'ny le mahazatra reny izy de izy de maneno dokotera ty fa tena ohatran efa tonga ohatran'ny tonga fotoana foana isam-bola tonga fotoana hono ty fa mihetsika ny hémorroïde ty ko tonga fotoana. Kofa ohatry hoe de tonga fotoana safonge soka ny raha tsy maranodranitra be. Ohatra zay le zavatra miseho eto ambonin'ity tany ty ka tsy fantatro moa tena ny atombohan'ny loha hevitra reo teo satria ny coronavirus mbola mamely hatram'izao. Ka izay misitsy no kendrena ho PC na resy rosy zéro à Monaco. Resy am Monaco ko taona mo. LGBT. Daholo zany rehetrarehetra zany. Afangarongaro le loko koa tsaka fa tsy tena hoe ny gendarme tsika le nanao basket fa tsy mahafantatra. Mbola mitohy. Ny basket natao Mali dia resin'ny Patriots avy eo a Kigali, avy eo a Rwanda izay mpampiatrano isika malagasy na de efa nitarika foana aza hatrany amboloany ka hatrany amin'ny alohany farany fa tany amin'ny 4e quart-temps tsy hay hoe vizana nga le gasy sa ahoana ny alavanako aloha zany hita hoe nanatombo ihany zareo Kigali ka io alavana io tsy amin'ny resaka fahaizana sy ny fahaiza mitsambikina loatra akory fa eo amin'ny tanjaka arabatana misy dikany ihany ny angezana sy ny alavana eo amin'ny tanjaka sy ny afanganana famindra eo amin'ny lazonadiny tiako tenenina ny afanganana resiny gasy ka vao nanomboka sy ny 2e quart-temps resiny gasy zareo mitarika foana ny gasy satria hita hoe kingakinga kokoa le gasy fetsifetsy kokoa ny gasy mahay kokoa zany ny gasy fa any amin'ny lazonady angamba ho satria ny olona rehefa angeza elaela kokoa voareraka zay aloha ny zavatra tsapa eo fiainana ankapobeny fa rehefa kelikely ny tena de malakilaky reraka ka ohatra ny tratrany zay arerany zay angamba ny gasy de niondrika tamin'isa 2.70 sy 4.70 izy iny safiry 70 mahery kely teo le izy kely fotsiny elanelan'isy tena kely fa de resiny zareo Kigalianina sika fitery ve ny Kigalianina Kigali avy eo Kigali renivohitry Rwanda renivohitry Rwanda izay any Rwanda moa no atao ny fifananana fantatrareo ve ny mponina ao a Diego ny antsoiny frantsay azy le Diegolais nga tsy amtsiranay Diego mihitsy ny azy ka ny frantsay nga ety teninao antsiranana zany ny azy Diego foana Diegolais no antsony zareo an'le izy satria ampitoviany amin'ny Togolais izy de Togolais ohatra ino moa no maha Togolais any Togolais zany fa de eny zay tiany ka ataony eo anazy io teny latino iana mba hita kely koa ny kopiny d'Italie omaly Juventus nandresan'ny Atalanta tamin'isa 2-1 kopy ny kopy d'Italie tamin'ny omaly iny Atalanta sy ry Juventus de Turin ny PSG moa zany zay de nandresy 0-0 zay baolina matin'izy tokoa ny ray voalohany satria passe décisive avy any Mbappé le izy Icardi baolina zay kinandranandra nataon'ilay défenseur le izy baolina azo ny somatsara zao mazava ho azy tolorany golina baolina izy marina mafy votsitra teo am'le rily izy tsy hoe akory ny sarombahany Mbappé tsy hoe baolina ny sarombahany Mbappé fa votsitra teo am'le rily izy tonga de ao Mbappé le rindray nanenjika ny sarombaka azo ny Mbappé somatsara de nipasiny moramora tsy am'le bandy teo ampovoany teo Icardi maty ny baolina mora kely namono azy de ny baolina faharoa moa zany baolina tena attaque raha ny tena izy raha arbitre ataontsika hoe nitongilana nataony hors-jeu iny baolina iny fa tsy hors-jeu le baolina tena izy ka fa raha arbitre nitongilana de nataony hors-jeu iny tsy hors-jeu satria le bandy anankiray hors-jeu tsy nomenan'ilay baolina maty fa Mbappé zay nitsirika avy aty arina aty no nomenan'ilay baolina tsy hors-jeu mihitsy Mbappé ka fa de maty 0-0 amin'ny baolina ary de nibata ny amboara fa 7-10 zany zao i Paris Saint-Germain no mibata ny amboaran'ny tompony amboaran'ny France satria de mbola izy ihany koa ny tompony amboara tamin'ny taona rasa iny matsaray kosa sisa tavela zao dia fantatra izay ho tompon-daka any France de ho fantatra izay ho tompon-dakany Espagne satria ireo zany zao sisa misy suspense fa raha ny Angleterre zao efa voan'ny Manchester City zay resy ndray farany teo Manchester City resy izy tamin'ny match farany teo tsy haiko izy ny adversaire iny fa resy
fa zay moa tsy mijery adversaire fa tonga de Manchester City sy Chelsea ihany mijerena resindray Manchester City tao anatin'ny championnat fa izy efa izy ny champion am'izao fotoana zao efa tsisy dikany intsony. Ahoana ny mahatonga ny Real de Madrid misongadina andro maromaro laso nahazo ny kopy tsy nahazo ninina izy ka tsy mbola nahazo ninina moa zany zao Real de Madrid zao mbola tsy nahazo ninina aloha hatreto fa manatena mafy izy ny haharesy any Atletico. I Atletico tsy eo amin'ny Real akory fa engany mba ho resiny ziady vahany any Atletico fa raha vao resy eo Atletico de champion i Real de Madrid satria raha tsy diso midina be Barcelona. I Barcelona resy foana. Barcelona efa tsy atenaina intsony satria ireo ekipa anankitelo reo ny tena tao any ny tanany telo voalohany ka raha ohatra ka misy ray resy am'ireo de tonga de mintsana ka de fa resy aloha Barça resy ny advahany zany de mintsana milatsaka moa fa tsy de hoe mintsana manao any milatsaka fa mbola fahatelo ihany izy efa manantanina ao akaikiny eo nefa ny FC Sevilla am'izao fotoana zao de raha vao ohatra ka manao ady sahala fotsiny Atletico de Madrid mahazo point ambonimbony i Real de Madrid ka zareo samy miridiridy daholo reo fa de zay ataony ao ataony. Fa ny fahafahan'ny Europeanina manao an'ireny lalao reny dia efa mivaha kokoa ny hamena ara-pahasalamana any angamba tsy tahaka ny efa misokatra nanomboka omaly no nisokatra ny ahoana barona ny tao a Frantsa zao nanomboka omaly no nisokatra ny café ny bar ny salle de cinéma ny exposition ny match ihany koa azo atrehiny olona voafetra anisany de ohatra ny hoe gadra afaka tao anaty figadrana tao anatin'ny fonjatao ny frantsay afaka higadraka sanatria sy hoe ny gadra fomba ny mpanarasy sy mahagaga ainareo zany io zany irany le prince Lucas avy manantsoa toko hoe tsy matsinana sy matsinana zany ka le prince de verina fa sy prince sy matsinana zany baronina akory ny irany prince Prince Lucas fantatro fa ny hira mbola be de be tsy fantatro sanatria sy hoe ny gadra ataony aloha la hira zany am'izao fotoana zao Iau zany ro damagnine Iau zany ro damagnine si matro iau vavany mpanarasy magaga sanatria sy hoe ny gadra ahoana tsy matro iau ngati resiko avao nginiova zay kely izy ka sy matro iau ngati resiko avao nginiova sanatria sy hoe ny gadra vavany mpanarasy magaga zany gn'aminazy telinina oiabany paozeny nidia Antananarivo sy hoe ireny fa fitadiavagna avao saro endry Iau zany ro damagnine milay Iau zany ro damagnine de efa azo natrehana zany Masa mavoan'le olona fito Antananarivo matsy lira koa ny tela zay fa hoe iao zany ro tamany izy tsy zany koa zany tamany milaza zay filazany azy le izy fa ny zavatra tsara akoatrany hoe fisokafany any France de malalaka be mihitsy zareo malalaka be manahoana moa zany fa malalaka voafetra ihany irany kilao majanga koa malalaka teritery sana fa enareo zay malalaka teritery zay fa de misy faritra malalaka misy faritra teritery izy zany arakaraka zay fitsapanao malalaka teritery zao ny tsinapa ndray iny tosy ndray zany zay naina rabiary vonina morona zay tsinapa zay tao amin'ny reny voaka tsinapa ny baolina voaka tamina pas zany de voaka tsinapa ohatrany tsy tena nisy kila loatra izy ny aveo fa ohatrany nisy rotely zay nampiasana izy voaka ny baolina voaka tsinapa ho any zareo coran saignant avy eny tsinapa bona tsinapa ary tsotsovo mitantara baolina tsotsovo mitantara ijojovo mitantara baolina zay izy amin'ny solitenany RNM am'zany mbola tsy RNM fa radio Madagasikara avy eny Antsiranana zahay mihaino an'io baolina io ahatagny fandriana io zany de mikafiry minangila sofina mihitsy am'zany ny Cosmos Secrène micontra amin'ny ACSO Tema lasa ny baolina agny amin'Andriamatoa Alban magname an'Andriamatoa Kiki dia lasa mandeha ampovoany eo igny mihemotra ny baolina lasa n'Andriamatoa Sositene
Sositainy tena sositainy izao indray le rangaha mapagno tantara baolina tena marina mafy tena eo ihany ka eo ihany Izy mbola nanao Aliao ay fa tam'izay mbo mbola tsy nisy ny hoe mbola tsy nisy ka efa izy moa zany anisany Tena mahatsarafina am'zany ake ianao zany mbola mieritreritra le baolina mbola amin'ny centre le baolina efa maty tsy fantatra mihitsy zavatra miseho any tsy suspense mihitsy akoatra fa misy an'le bandikely le izy le bandikely le congolais mitantara baolina iny fahita lesany iny na sy tadiaviko zay Paul Congo bandikely izy any RD Congo any mitantara ohatrany eny tsena zany izy ohatrany eny tsena de l'attaque de ay hitako ataon'lery iny izy teo imiter lery zay mpitantara baolina ao amin'ny RFI hain'lery mihitsy le izy fa na sy tadiaviko le izy de atolotra anareo ao rehefa avy eo fa toy izy ndresaka zay tianareo atao dia ny arabay aloha zany zareo PSG aloha zany fa dia nahazo ny Coupe de France zay ny fandona tamin'ny Monaco Maly rono aotra baolina ray matin'ny Verratti se izy moa Icardi dia anankiray matin'ny Mbappé dia mba tsy any blanche be loatra aloha zany zareo PSG tamin'ity fa dia mba nahazo coupe an'iny coupe iny aloha zany dia mba fifaliana ho any zareo nahazo an'izay coupe zay dia eo ihany koa moa zany fiverenan'ny Benzema ao anatin'ny ekipa fransay satria ny 5 taona izy zay tsy natsona intsony zay madama Benzema koa izy zay 5 taona zay tsy natsona noho ny antony be dia be moa zany le izy avy eo lasa ny vavany tsy tena ditra loatra izy fa miresaka karazana communication tsy mifankahazo sipa zay le izy dia adiny izy Valbuena navitra ny Valbuena ka nisy izy Valbuena no ohatrany hoe nisy resaka mombana sipasipa zay le izy tsisy idiran'ny Didier Deschamps le izy fa ohatra nidinidikizo zay le ry fampitaimbaka tamin'ny Didier Deschamps zay tsy ampanaovako amin'ny équipe nationale lah iny ohatra le tompom-boly iny hoe entiko modiboly zay mihitsy satria zany le sextep nataony Valbuena le izy dia i Benzema zany andeha hanavitra ny Valbuena dia misy fifanarahana be zany tambadika to dia lasa voilika eo Valbuena moa zany zay tsy tatsoniko izy zany zao mbola tsy miravina le affaire hatramin'izao ohatra mbola tsy le Valbuena le sextep ohatra tsy mitohy le enquête fa ohatra mbola tsy nilama satria Valbuena koa efa nangina fa tsy hentsony mihitsy fa i Benzema zany nandeha fampiresaka manokana tany amin'ny Didier Deschamps sy ala zany dia hoe tafaveriny zany zao raha mijery l'équipe de France zany ohatrany tsara le ty l'équipe de France amty fankamo izy tsy tsara foana hatramin'izay eny tsy tena hoe tsara be am'le tiako aloha zany fa mba tsara satria i Benzema zany aloha ao Dembélé zany mbola tsy tena marisy lahatra nana dia manao Barça izy dia i Pogba Mbappé izy ty défense Varane dia misy défense anankiray vaovao zay koa ohatra malazalaza zany ohatrany riariany malagasy équipe MB tsy équipe MB fa misy anankiray voampidirin-dra lamy zao ohatrany bandy lava volo ohatrany rasta manao ohatrany zay 22 ans lery 19 ans mbola jeune zay izy ao anatiny ao zay misy anarany lery zay Kamavina défense milieu ao aro fitantara baolina an'le boykely avy any RD Congo ty enotsika fitantara lery izy fa tena manala misy lery boykely eny an-tsena Chilombo Wamurumba, qui vient d'accompagner par le directeur cabinet, Vital Caméré, les Léopards, Libéria. Et bientôt le match on va démarrer. Le classement des Congolais. Il y a Matampi Vungoulé. À la défense, Martial Tisserand, Louis Ndamba, Ngonda, Issa Mapeko et les 6 Siancel Mbemba, les médiateurs Magoma, avec Moulumbu avec un poutou trésor. Et au niveau de l'attaque, Yannick Bola, c'est Cédric Bakamba avec Joseph Poku. C'est parti. Biliat, Mongami Koti 0-0, les Léopards passent au Zimbabwe. Magoma toujours. Peut-être qu'il va passer. Et pourquoi pas Jackie Magoma, ça c'est Youssouf Moulumbu. Aïe aïe aïe. Quelle occasion manquée pour les Léopards. Et passe lery bandikely eny an-tsena eny angamba mpangataka izy io tsy mitovy amin'ny Jackson teto amin'ny tanàna ohatrany reny any ohatrany reny satria tsika tsy maty foa tsoko-vavy ary indrindra tsika atao amin'ny plateau miarabanareo naka PSG ihany koa fa dia tsy makazafy za mijery basket fa nitsinjoko tamin'ny basket nahoana le basket resy fanondraingy ny basket tsy eo miresaka fahaizana le izy fa fomba fijerena fotoana lazonady fijerena fotoana tiako tenenina hoe am'le fotoana hoe inona ny tokony misy maika loatra dia misy tiftifitra fahatany hitatsika amin'izay le izy hoe tsy fampina fifandonana any pita any ivelany eo zany le
Tsy ampy fampitahana zany tsika efa kao debo ange le le Rwandais. fa tena za tsisy tikany tena na le tamin'ny farany narary hatramin'ny vovoniko sy ny kipoko mihitsy tena Zay tsy jereko an'ireny. Fa amin'ilay natory maly ariva zay a. ny ahoana vao kazaona tonga nanapazoto Tamin'ny efatra teo nanomboka natory a. Tena tamin'ny 5 vao taitra. napazoto be anaraka aty de tia tarika lavitra be mihitsy tsika le fomba filalo milay tsara mihitsy fa ny tena dingue tsisy fakahitana mihitsy tao Atao le amin'ny gasy? tena gasy de zalako Aly aza. Tsy nahita. mahafinaritra le izy fa teo amin'ny fomba fitondrana ny fotoana no tsy nitovy. Nisy efa nitarika de aveo le izy a match nul. Eo match nul am'izay de Efa resy, tsika nefa no mitondra. De lasa maika loatra, Mikoropa. mikoroparopaka loatra, mitifitifitra tsy hanina de Satria manjary le contre-attaque. tsena mampanao sport zany rehefa tratrandray ohatran'ireny anao de lasa mikoropa te hanao zavatra be satria te hiverina hitarika ianao. Zay manko le fomba sarety mandeha aloha fa ny elika ihany mivovoitsy pitetsy. De nitarika ihany, nitarika indray zareo a, de aveo tratra de nitarika am'izay tokony lalao fotoana am'izay. Allo fotoana. Fa eny iny moa zany eo am-pandrasana no mahita ny atiny eo foana fa ny tsy fahampinan'ny fifandonana iraisam-pirenena no tena hitako olana amintsika. Zay no natonga nany teny hoe zay no tonga nany teny hoe dokam-barotra. Ny maty safaty. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 000 arrières. Et le bouquet ultime est à seulement 50 000 arrières pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. manamora ny fiainanao hatrany ny assurance aro aloha avy amin'ny alalan'ny finday ny assurance sy ny cotisation aro rehetra tsotra sy aingana ny fanaovana azy ka tena ho afa-po ianao na ao an-trano na any am-piasana ny findainao ihany dia ampy midiry amin'ny menu mobile money fampiasanao dia arao ny toromarika raha mila fanazavana fanampiny ianao dia manantona ny masivo aro akaiky anao indrindra na tsy dio ny www.aro.mg fiaraha-miasa miaraka amin'ny Orange Money, Airtel Money sy mivola assurance aro miaina sy miary mandrivony vato. Love me tenders, love me true. 3 tendres morceaux de poulet frit cuisinés avec la recette originale du colonel Sanders. Ah là là, ça donne envie ces tenders. Rendez-vous au restaurant KFC à Courdigue et Tana Waterfront du lundi au vendredi de 11h à 19h pour déguster vos tenders et vos produits KFC préférés. Et suivez notre page Facebook pour plus d'actualités. Fantatry ny itiavanao ny yaourt chocolé satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono tena izy. Hafa ihany ny atolotry ny mpamokatra malagasy ho antsika. Tena hafa ihany ny yaourt chocolé. Maivana sy marihitra ery. Vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe. Efa haintsika na tsara ny tsirony. Ianao koa ankafizo hatrany ireo fotoana mamy miaraka amin'ny yaourt chocolé. Chocolat, ny tsiro tena izy. Vaovao be miaraka amin'ny Itel. Smartphone A37, le téléphone na ho an'ny rehetra. Plein écran HD+, water drop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka hideverrouillana ilay téléphone. Mémoire interne 16 Go ary ny batterie 3020 mAh am'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, le safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubay, be otrikay, mety ho andretra. Kubay, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi.
Fotoana izao ijerenanao Vegas ao amin'ny boky Canal Plus. RTJ amin'ny Valo Maraina. Manaraka hatrany ny fandarana eto amin'ny RTJ-tsika tonga soamantsara indray amin'ny fotoanan'ny fampitambavao amin'ity maraina ity, manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny raharaham-pirenena na ny politika nanomboantsika ny fampitambavao amin'izao maraina izao lany teo anivon'ny anteny Merandolona omaly alarobia 7 Mey nandritra ny fivoriam-be azon'ny be sy ny marina tena ny tolo-dalàna larana aotra telo tsipika 24 tsipika PL amin'ny 10 Novambra 24 mahakasika ny mpandefy tany matianina na ny ordre de géomètre expert eto Madagasikara izany. Fa isan'ny lalàna natolotra ihany koa saika olanina atao amin'ity anteny Merandolona ity ny lalàna aotra efatra tsipika 24 mahakasika kosa ny resaka fanamboarana sy fanitsina ny boky rovitra saingy tsy mbola nolanina izany lalàna izany satria misy ny andininy maromaro ilaina fandaniana fandroany ka dia mbola miandry izany ny fandaniana ity lalàna ity satria mbola hoitsina ireo andininy vitsivitsy ireo. Eo amin'ny pejin'ny vaovao avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ny marimarina kokoa hidina hitsidika ny faty Iakora any amin'ny hidina hitsidika ny distrikany Iakora any amin'ny faty Orombe azafady ny filoham-pirenena amin'ity anio ity hijery sy tokana ilay fototrafitra lehibe eo an'ny tafika malagasy mahakasika indrindra ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mipoditra sisilany any amin'izany distrikany Iakora sy any amin'ny faty Orombe izany. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana izay sy mifandraika amin'ny fialamboly any izy tia namoaka boky kely mahakasika ilay hoe les gestes de premier secours na ireo fihetsika vonjy-aina omena ny ankizy kely ny édition jeune malagasy. Izy ity dia boky kely mendrika boky an-tsarina re ataontsika hoe bande dessinée, misy an'ireo ilay fomba fanao voalohany zany raha sendra tojo faharatrana ny ankizy ilay faharatrana madinidinika eny am-pilalaovana eny na ihany koa ilay zavatra tsara ho fantatry ny ankizy kely dia izay zany ity boky kely navoaka ny édition jeune malagasy ity izay Ramatoa Anne-Marie Razafintsalama moa no nanoratra izany ary ny rakitsary ny haingo-tsary tamin'izany dia Andriamatoa Max Razafindrainy be no nanatontosa izany boky kely izany. Eo amin'ny vaovaoan'ny ekonomika kosa dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana zany ireo mpandrara amin'ny lavanila mahakasika ny fakasan'ny fikasan'ny fanjakana hametra ny vidin'izany lavanila izany. Tamin'izany no nanambarana izy ireo fa dia asa malalaka na parti libéral ity fandarana amin'ny asa lavanila ity ka aoka tsy tokony ho tsabatsapahan'ny fanjakana izany. Mahakasika indrindra izay lavanila izay moa ny any amin'ny faty Sofia sy Diana dia sokatra amin'ny fomba ofisialy anio ny taom-pitazana lavanila any amin'izany faritra izany. Eo amin'ny fanatanjahantena efa natsidikitsika teto ihany niondrika fandroany nanoloana ny patriote ny Rwandany GNBC Madagasikara omaly raha efa nitarika nandritra ny ampaham-potoana telo voalohany itsika indrisy fa vototra izany tany amin'ny ampaham-potoana fahaefatra farany ary dia nivadika ho ny patriote no nitarika ka nandresy tamin'ny isa 2-7 no 7 zareo ho patriote rwandais zany nanoloana ny Madagasikara. Teo amin'ny lazonady no hita fa tena lesoka lehibe ao any Madagasikara sy ny tsy fahaizana ny fehiny fotoana rehetra ka nahaizany rehetra nanararoatra tamin'ny ora farany satria nanomboka nitaky ihany koa ny avy-zanana ho an'ireto mpilalao malagasy reto. Na izany aza dia mbola tsy very ny fanantenana mbola azo atao ihany foana aloha ny manavitra amin'ny lalao ambony rehetra. Eo amin'ny atletisme kosa amin'ity maraina ity no anatontosa azakazaka eny Ankanja ny eo amin'ny von'ny section Antananarivo renivohitra amin'ity taranja atletisme ity izay iarahan'ny miasa amin'ny COSFAM izany azakazaka Ankanja izany. Atseo indray ny fampitambavao antsika tamin'ity maraina ity mametraka ny veloma mandrapiresaka eto am-pamaranana dia tsy nitsahatra manentana itsika ny hitandremana amin'ity ady amin'ny valana aretina coronavirus variant ity fa tsy mitsitsy io ary tena tsy mamela veloma tompoko.
Ny olona salama no afaka miary. Sakana no fianaky ny corona. Manao vary vavorona. Ajaon indray metatra. Aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao dia mifamindra aretina. Tsy manatongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy. Aza be dijo fa mitady loza ho an-teny izany ary andoza ho an'ny hafa. Olom-pirenena manakana mifehy Covid-19. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Raha nanonina ny idiran'ny rivotra. Lasa ny Nepal. Tany amin'ireny Nepal lasa. Misy lasa ty etsy Soraka. Hitanareo ve? Tsy haiko restaurant sa ina lasa mihitsy ianao raha tena lasa mitovy amin'ny Nepal mihitsy. Fa rehefa lasa zao le boso lasa velany atsy izy zao. Ka mbola anisany azo lazaina hoe mitana ny loha hevitra ao anatin'ny saitsika ihany aloha zany ny akoatran'ny sy teny Randrena Solonyaiko izay lany filohan'ny judo ety Afrika dia mbola mitana ny lohantsika mianakavy ihany i Marge. Zay nanao kopatanana tamin'ny andro mahaliana ho antsika malagasy ka ity indrindra ho anareo zay miteny hoe tsy miteny gasy. Tsy miteny gasy miteny gasy izy ary miteny gasy soma tsara mihitsy izy fa misy teny frantsay ao anatin'ny zavatra nitenenina fa dia ho anareo zay mpanenjika ireny hoe inona koa ny vakina aloha amin'izany zavatra olona any andafy ihany noniny izy hatramin'izay ore olona tsy hoary dia ho voatanisa foana anke hoe izao ny zavatra nataony ary misy olona koa manadredraka ihany keo am'le hoe io dia miseho am'lay araha-bazy daholo dia miseho am'lay hoe zay nanao an'io hoe dia menimenina be fa hoe tsy miteny gasy izy taria am'le alatary karaha menimena koa ny italiana zany ahoana tsy afaka menimena koa ny italiana maninona tompoko i Margeny italiana nefa tsy miteny italiana ndrindra vovosy manahirany ity fa dia ity zany mba kopakopatanana ho antsika malagasy nataony Marge tamin'ny andro mahalino enotsika. Manahoana nareo rehetra, c'est Margue. Voilà, je fais cette vidéo satria hitako daholo ny message nareo, hitako daholo ny soutien nataonareo tamin'ny Facebook, na Instagram, na any Madagascar en général. C'est juste un honneur et une fierté de nous avoir pu emmener jusqu'à la finale et jusqu'à la victoire. Comme je l'ai dit dans l'interview avec Nikos, Naton Tsikiu et Timbolatfit. Bolatfit, on va encore aller loin tous ensemble. Et vraiment, c'est un honneur et une saute. Vraiment, tena saute. Sachi, tena, vous m'avez emmené, vous m'avez donné de la force en général. Et merci pour tout le soutien. Merci à tous ces artistes qui m'ont soutenu. Merci à toutes ces personnes. Merci au président. Merci à Angela Zvel de cet honneur. Et vraiment, je trouve plus les mots. Falia. Et si je peux être un exemple pour toutes ces personnes qui souhaitent atteindre leurs rêves, c'est juste un immense honneur. Et si je peux apporter quelque chose à Madagascar et si je peux emmener Madagascar encore plus loin, vous savez que je vais le faire. Donc voilà, merci. Gros bisous. Bisous, Pétaolio. Rivotra! Misy mampimety misy chanson. Natsarovy sy bata didy malagasy Marge afaka mandeha am'izay ngamba malagasy Marge zany le bisou Marge ve tena la tsara le bisou Marge teo mba tsy teneny hoe izy mbola te Madagasikara tamin'le fifanana ty izy mbola marqué izy mbola kely izy ko mbola kely taona izy tam'izay mbola kely dia kely dia mahafinaritra mihitsy zany zao ny namany rehetrarehetra zao tena niaka nianatra be zay niaraka dala ela zany le fomba tafitafita kely amin'ny fiainana dia lasa namany ladolo ny olona ka ny omba mihitsy lafa ny namany ane zay mihitsy le tia zay mihitsy le piso lelaka piso zay mihitsy ngely izy ianao zany rehefa mba tafatafa kely zay ianao fa iny misy olona tsy fantatra mihitsy fa milaza fa namanao milaza fa io dia niaraka lehibe taminao io dia miala tsy nefa misy bandra zay tsika tsy anao iny raha mipetraka w ahoana tsy tadadiavanao anay fa misy bandy anankiray zay toteneko izy ny anarany fa io zany rehefa namany jiabijiaby io zany namany jiaby io zany olona dia namany aby io ary indrindra fa rehefa olona malazalaza kely zay na olona tafatafa kely zay fa io tsy maintsy misy sary miaraka aminy
tsy maintsy moka ny MP zay ndre ity tompoko resaka farany ity tompoko fampiresahana tadidiko mihitsy ianao na olona velo na olona maty izy de eo foana izy ary de tena mieky mihitsy hoe tena ty bantena ma tena enjana mihitsy le bantea de zay mihitsy zany le izy ny mbo mihitsy de lafiny namany tsy adala lesy malagasy efa tsindrona tsy nila dolo le zavatra rehetra potra ka eo zany natokana andinika hoe ny malagasy taloha ho avy moa raim-bosa rehefa avy eo no mahily anankiray teo de misy hoe ny ory tsy avany manana ny ory tsy avany manana fa misy le mifanohatra fa misy mifanohatra ndray fa ny hitanao namany labe izy mianatra miaraka dala miaraka zao fa tafita izy ataotsika hoe dirikaby na SG na directeur fotsiny izy tsy mamela anao zay de fanena amin'ny lahy izy de hoy izy mantsy lahy barona de misy lanja lesy na anona fotsiny mba mandalova lesy any bro mba miresaka etsetra de lazany nanana fotoana de atsony lahy afaka lesy azova raha ohatra ka mba afaka mba fampiresaka tongava lesy de lahy fa tonga any lahy mivoaka izy sekretera de zao no tena sekretera tena tsy afaka mandray mihitsy izy fa mivory mbola izy ny anjovanao izy le fiteny fa tena misy an'izany mihitsy io namany izy zany namany izy zany tena mpiara-miosona tanteraka mihitsy fa tena miara-misotro misotro miosona izy aloha tsy mifoka fa io zany tena namanao izy zany de fampiresaka de miaraka eny am'izay fa no nahazo an'le andraikitra am'izay le rehefa avy eo de ohatsy izy tsy niova ok ary fa atsonao am'izay izy tsy enao iresaka aminy eo tsisy resaka hoe andeha angataka zavatra any aminao mba miona mba miresaka mba miarakaraka zany am'le fiarana hatramin'izay fa tsy raisy ny appel anao ny MP anao atao vu de hoy aho hoe tsy ho manrak'izay malaelako namana avy eo am'izay taterina am'izay nafantatra hoe iny ange zany mihitsy iny aza manantena an'izy zany rehefa iny zany foana iny izy rehefa ohatran'izay izy de fa tsy maninona zany fa ao anatin'ny fiainana daholo zany ary nefa raha tsy zay koa le fiainana ohatrany tsy milay zany rehefa tena dinihana amin'ny lalina zany raha ohatra ka tsisy andreny toetretoetra ratsy zavatra ko masososotra reny ka raha fiadanana de alao miaina any an-danitra karaha milamina daholo tsisy toetra ratsy tsika rehetrarehetra io tsisy zavatra to de efa milay be daholo fa efa any amin'ny paradisy tsika any ange ny paradisy zany ange to zavatra fa milamina tsy tonga any ianao raha tsy maty tiako zany mamontena de aleo zany mamontena satria te zavatra milay vily lalaka fary amin'ny tandroka reny ka ny olo via ty otsofrano izy erika le mamontena ka tsy tapitrano ianao de tsy maty de ataony olona fimieza ndray rehefa te bandina montena tsy mahay mamontena tsy aveo tsy levaly fotsiny aveo nianange zavatra mianasy fotsiny le tamin'ny famonontena io fa mbola tsy tena izy akory iny de lasa ianao mivoaka ny hôpitaly eo lasa ny tralona ninana ny vakinina maromaro le bany de nina de fa le ninana maromaro de manomboka fanopanina am'izay vonja tsy te ho fatampoka zay tena bandy iny koa zao misy blagina foy misy koa zao ohatra zay le hoe ianao zany amontena zany le bany de rana raha mafana am'izay olika mamay be le fa atao matimaty inona koa ny dikan'izany rehefa mamontena de mamontena hatramin'ny farany fa tsy atao matimaty ndray le raha tantarao le namanay zay azafady ray bosy de tam'izay classe de première namontena izy vehivavy namontena de tonga mpiara-mianatra mamangy azy tany amin'ny hôpitaly de misy bandy namanay rafaly zay bandy tsy fambandy toetra tena mihoatra tena mihoatra noho izazy ay le riany anaty posiny any mitondra vatona briky anaky 5 de rehefa zao efa inona ary ty mahazo andrimy resaresaka ty zany tsy anao tsony makatso makarony efa lasa daholo de izy ny andro farany napetraky le ritao am'le latabatra le sipa le vatona briky ty tonga de tsisy fanafana mihitsy sady napetraka de lasa izy mivoaka aza atoritoriny olona zany rangareto atenina zava-doza fa miresaka an'izay isika dia mahatsiaro ny fa montena ihany tonga de le sura atao fa aza le misaoty ve anao de eo ambony seza de ny lohanao na lefanao aloha dina koa ny afaty anao am'izany maratra be ratsy tare be am'izay anao rehefa mahatsiaro ny rabiarivelo rabiarivelo poeta hatramin'ny fofonainy farany de mbola nahavita nanoratra izy sady efa mahita tsony mamanjavozavo maso efa manomboka manjavozavo masoko am'izao efa manomboka de tsipitsipika de tsipika le izy ny farany raha mitady anareo tsy afaka teneko hoe aiza misy an'le izy fa efa namoaka boky farany tome 3 i rabiarivelo ny taona 2024 zay natao fampisehoana kely anankiray tao amin'ny CCSC IFM namoaka an'izay fa tsy tsisika misy an'ny zafiny tao de misy an'ny olona maromaro zay namoaka an'izay boky zay fa eo piketrehana
an'ilay tom manaraka indray reo am'izao fotoana satria i Rabearivelo zany rehefa tena angonina salota amin'izy jerena saloha i Rabearivelo zany rehefa tena jerena Rabearivelo tena be dia be ary Rabearivelo dia bandy frustré le bandy satria nananteny izy noho ny fahaizany teny frantsay satria izy tena nampiana tena autodidacte ny teny vahiny dia nampiasa teny frantsay klasika be izy tao anatin'ny zavatra soratany ary izy ny olana zay tsy nahafahana andeha tany an-dafy dia noho izy tsy nana diplôma raha misy an'ilay tantara zay nosoratan'izay ry nanozona tononkalo izy nanozonana n'ilay poeta anankiray nandeha tany an-dafy nandeha roplan engany anao izy andeha amin'ny roplanina iny dia daraboky ny roplanao iny injery eo atapiny manerinerina dia inafatinao ianao amin'izay fotoana izay satria tena nalahelo i Rabearivelo mbola be dia be ny tana Rabearivelo mbola be dia be ny azo resahana momba azy fa zay zany tsy mity fa ny anarana le izy satria tsara kokoa le rehefa manao le zavatra olona zany dia fantatro marina fa ian'la tam'ireny hoe tamin'izany fotoana zany izy nisitaka tany ambanivohitra dia niady tany izy dia nahita vy dia rehefa nahita vy izy dia teo no niaingan'ny telefônina portable zay indray mbo nahalala allo 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 Rabearivelo any Rabearivelo anao ny fitenena Rabearivelo milay le zany resaka Rabearivelo zany fa za tsy naheno radio moa ahoana le kozy Rabearivelo mahafinaritra anao Rabearivelo zany le resaka ohatra za koa moa zany le mpitantara film jerevako maly zany tena manirytsiry be aloha na izany raha fa ho an'ny gasy aloha orina ove gasy transcendance ny lohateny le film le izy transcendance dia misy any Johnny Depp le avadika lasa ohatrany tsy olona le izy fa any ambady Florida nefa mbola velona fa maty ny vatany fa tsara foana le lohahevitra moa fa dia tonga dia efa tantaraiko Rabearivelo koa moa zany anisan'ny tokony horesahana foana matetika satria ny atao hoe génie zany eo amin'ny resaka fahaizana teny sy teny tsy mba mamindro i Rabearivelo anisany moa zany zay eno eny fotsiny teny nivarona teo fa ohatrany hoe ny dadabe anay moa Jean Arvony anisany nanotrona ny Rabearivelo hatramin'ny farany zany satria ny Rabearivelo zany mbola anisany tokony ho atao tantara resahana amin'ny radio atao film avoakany hoe ahoana ny zavatra taloha sy ny prescription morale zany satria mafy ny nahazo azy nefa izy nekeny frantsay nekeny gasy fa sady mafy teny gasy mafy teny frantsay presque songe moa anazy zany mba niondanako satria nyzokinay nanana an'le boky dia Rabearivelo sy ny famoiza-po Rabearivelo sy ny fanoratana hatramin'ny farany zay mbola mifanozomina zavatra fa mampamoy fo azy le izy dia misy Rabearivelo zany fa izy fotsiny tsy lava volo be fa kokoraze solasola izy zay mba sisy diraka lava volo be izy dia akarinaso isona Rabearivelo mitovitovy ny lava volo fa ohatrany hoe raim-bozo zao raha manala kasikety dia bofoka ny volo dia mitovy amin'ny Ramasoana misona fa Rabearivelo misy mpira malaza anankiroa amin'izao mitaren'le anankiray mitovy ny Rabearivelo fa mibika an'le ray mitovy ny Rabearivelo dia rehefa atambatra reo ao amin'ny radio koa misy mitovy fa zany hoe ny anarana tanimboanjo ny bika tanikasaka ny endrika tanimanga zay fandeha dia misaotra betsaka nareo napiditra fa dia iadidy aman'iraiky koa misy fanontany anankiray volon'izy moa le raisina aty amin'ny akavety izy dia miodiny indray mandeha dia ry amin'ny akavanana riny fotony rehefa aveo ahoana volon'izy le lohan'le zany aty amin'ny akavia aty ay pain au raisin iny foaza rehefa anina tamin'ny deba tamy mbola tanoran'olo ay tamin'ny mbola eny misy fotoana izy zany nambarina le volo hipetraka tsara dia ne nisy Victor volo koa lava volony satria miara-mipetraka teo akaikinay zany ny tena olona tena ankafiziko amin'ny teatra fa mipetraka teo akaikinay izy tao tsy azo tafo be horirika eo an'ireo mahafantatra ny Victor Solo fa Victor Solo koa manana volo milay be ohatrany italiana le maty faharoa reny fa zahako nahita ny Victor Solo nanasa loha teo amin'ny bassin tao abe horirika fa tena lava izy miakanjo lava tena lava be ny volony okare lava indray mibozy ny volony volony Rabearivelo moa zany le niresadresahana teo hoe mba satria ohatra ny be dia be ny asa soratry Rabearivelo izay tsika eto Madagasikara tena migoka azy loatra
fa lasa nivelany kokoa ny asa tanana satria avoaka an'ireo éditeur vahiny ny asa tanana Rabearivelo. Efa elonlako ny teny malagasy hoe ny mpaminany tsy masina taniny. Na zafady ary. Zareo moa zany de mipetrapetraka tery akaikaiky ambatona Kangambato Fnac tery ary misy ny miaramila John Pakasary ao de tena namany be mihitsy ary matetika tao fa tsy hoe ao. Tao. Ramily John Pakasary nalaza mihitsy tany amin'ny taona 30-20 tany ho any. Tatany Johnny izy. Ai. Tatany Johnny. Johnny hitay ve? Ai jara Johnny. Johnny. Ai. Fafantatry isanga Johnny. Johnny Hallyday io tsy malala. De Rabearivelo zany de anisan'ny mpanoratra zay amin'izao fotoana zao izy vao tena tsy teo falasa izy efa maty am'izay vao tena nalaza ary tena ohatran'ny hoe eken'ny rehetra ny fahaizana manoratra ny tantara la maty zany le ty vao malaza. Za ohatrany tena lohatsy alaza ihany raha zany aloha tady vola. Loha tsy matika le. Any izy zany amin'ny Rabearivelo azy amin'izao fotoana izao de mbola be de be eo le zavatra nisotany ka eo mba izy tava kely mba anisan'ny tenako zany mba anisana hitan'ile zavatra nisortany farany zay tena afenina tokoa izy amin'izao fotoana izao. Voaingana ka voaingana hitako le izy. Firy taona moa ela zao? Za zany zao 13 taona. De fa nahita ny Rabearivelo ve? Le zavatra nosoratany fa izy en personne mbola tsy hitako aloha fa ny zanany ny zafiny dia Raimbozy mety nahita. Mety kosko zany Raimbozy mariny reny. Na Raimbozy tsy nahita? Va ty amin'ny 20 taona taty orina nafatesany avy teraka. Kaiko maro. Mampalahelo ty Raimbozy ty. Efa ianao mbola jeunesse kely ohatran'io koa. Tena mijery Raimbozy mbola jeunesse sport tandremo moa. Tsy adiniko no nanaova an'lahy isany atampo sabotsy. Fa nani? Elahy mihitsy ry Baron na tena be vava teo. Mandeha le za micro zany. Mandeha ka. De zay de eo moa zany le hoe antsika rehetra zay te hamaky ny boky ny Rabearivelo dia mino fa misy ao amin'ny tranombokim-pirenena raha afaka manamafy an'izay Francisy de mba ilazao aho fa ny tena iondanao indray zany. Azo antoka dia ao amin'ny IFM Institut Frantsay Analakely de misy zay boky zay boky tsy azo entina mivoaka ilay boky fa tsy maintsy vakiana ao anatiny ao ihany zany. Ny tena zavatra hoatsika mpianatra sarobidy nge de le miafina ohatry tenen'ny Baron zay ny tantaram-piainana reny olo malaza reny ny tantaram-piainana miafina tsy de fantatry ny beziny maro raha mijeren'ireo mpanoratra sy poety malagasy reo zao ianao inona moa ny poeta de inona moa ny mpanoratra ny akapobeny ihany ny lazainy. Izy moa nanao an'izany zavatra teneniko zany. Inona moa ny poeta de inona moa ny mpanoratra. Efa namaly an'izay ry poeta sy mpanoratra. Amoriny Raimbozy izy de moa de mamorina am'izay hoentina lavidavitra no mahalazavana le izy. Nisy atao hoe mpanoratra efa tonga teto aloha mpanoratra satria efa omany de valipantanizy. Zany efa te hanazava hoe zao natao hoe poeta. Tsy lahy le tonga de tenene tsy haiko de vita. Tamin'ny sabotsy any nataony lahy isany zay de avy ny Tsirabe ny feoko mbola lolo-poky elahy mihitsy. Asa soratra mihitsy le izy. Ny asa soratra sy ny poezia dia samy hafa. Tiako tenenan'ny Raimbozy asa soratra mihitsy manao an'izay le fa inona moa ny poeta de inona moa ny mpanoratra. Ka raha misy mpampianatra malagasy na mpianatra taloha zay de mba valio. Nampianatra malagasy anaka Solofo José ny andre philo iny philosophie nampianariny mbola tsy adiniko izy nampianatra i Rakotosolofo Lydia nampianatra malagasy. Izy nampianatra malagasy izy. Prime ministre Victor Prime ministre tsy miala tsiny fa mpampianatra amin'ny Rabearivelo ao mihitsy izy fa mpampianatra eto amin'ny Sainte Famille de raha Prime ministre zay moa nataony satria vao miditra ao ampianarana de zay foana nataony tadidy live zany. Fa lany lehilahy tsy raviky. Tsy raviky. Tsy tadidiko anarany fa izy mipetraka 67 ery. De raha Prime ministre Dada Niangy ny prof de malagasy nay. De izy rehefa tonga ampianarana izy de zay foana nataony voalohany za moa ianareo vahoaka de za ny Prime ministre. Mety ny klasa izy foana Prime ministre. Mametraka fifehezantena ho anareo nge izy. Fa izy aloha de milay izy. Milay izy. Mbola milay noho iza. Fizy moa mitelinao fa milay ianao. De tsy za moa tompoko le niteny teo fa bandy avy any Ambatona Zaka zay netsika mala velona satria nikitikity Andraimbozy izy. De ny mpanoratra mianaty vetivety fotsiny ny ohatran'ny sujet-n'izy mena data amin'ny maraina le hoe misy zavatra manjoa lahy de mbola anontanian'le olona ihany lahy hoe narary ko marito be ny tanany lahy de mbola misy manontany narary izy teo mampiampiaraka ny tamaina be ohatrany tamin'izaho marary enao zany rehefa marary de kizitina
satria misy zavatra manaintaina ao anatinao de tsy hitanao hoe aiza le izy a fa lasa kizitina ny ananao de misy olona mamangy ianao de tonga le olona zany de hoe manahoana ianao salama de za fa ina moa zany ao nataoko eto zay ny valiteniko fa ina moa zany ataoko eto mitsangatsangana aloha zao ka tsangatsangana eto ao ohatran' zany tsy le makany voatongany amin'ny docteur généraliste ianao satria zany docteur généraliste reny aloha reny zany le mandray voalohany de tonga am'reny de voatonga aminay manahoana hoana docteur manahoana salama ianao kinary ny andanako ty matoa maka ty marary misy zavatra tsy metimety ao amiko matoa maka tety aminao ty ay tsisy atao de mangamangy anao consultation any aminao any adiko anazy manahoana ianao zay salama angataka le kafe ataonao vetivety mba meo taratasy anaovana ka reny ngeta viditra am'le fanantsafany cabinet fanantsafany reny fa fanombohan-dresaka ihany aiza hoana miantso anao hoe sipanao le am'le sujet zareo teny tena nampimiana miantso anao ony le sipanao zany salut là salut aiza là zao atao amin'ny WC manao inonao ohatra mijery télé aninao WC ara-moa zany jery télé ako eo WC ve de mbola antagnina hoe manao inona ka tsy maintsy tsika malagasy ke zany foana ka zay tsika gasa tsy maintsy manontany ty manantsafa izy ametrahanao fantanina izy a de fantanina ihany valiny ono efa vidinao ve le karoty fa ahoana inona ny fahahoana vidinao fotsiny ve le karoty eny sa tsy de mamaly ianao de ndrandray mamaly ohatry hoe vidinao ve le karoty le karoty inona le karoty hitanao ovy lokona lasa mavomavo manahoana ianao zay ary ianao manahoana le enao ny antaniko zany ndray no antaninao azoko mihitsy erika zapofona a ianao ka tena mahatsiravina le izy ay zafady de ino eto fanaovana niny eto fanaovana niny eo amin'ny placeny lahy de eo zany mbola mitoetra mo zany resaka mpanoratra fa be deabe koa mpanoratra zay alako tsiny fa be deabe ny fantatro anarana fa ny sanganasany mbola vitsy no hitako anisan'zany ilay tena milay ilay nanoratra zavatra be deabe tsangady lavalelona tena tsara tena maro mba za manasa ny lahy mba vakio miasa soratra ilay ka ho atsika rehetra zay tia mamaky boky ohatrana vaky boky gasy ndresaka eto karaha mba misy manana ianareo am'le mbola tsitatsitako reny rehefa mba mamaky boky le raha olona le boky le any reny fa tsy azo hoe lakile resao amin'ny Facebook aho de amfanao fotoana isika de alaiko le boky omeko herinandro nareo raha marabe indrindra makiko an'iny boky iny de averiko boky gasy ndresako fa tsy boky vahiny laza mila faradoxa manana sérieux mihitsy ala amilesaka zany raha ohatra koe ny avy namana manana mba rehefa boky tompoko de le mba boky mahasofa tsy hoe lakile fafinarina fa nya misy ofany ahoana ny azahoana tsiro elo lafa iza mibarona misy ofany ire likiliky po likiliky ireo ireo tebaka g eo amin'ny vatan'olombelona fampianarana ho an'ny lehilahy Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Lany gasy tsy maintsy hivoaka zany sady weekend sy afake mihiboka sy voatery mivoaka ianao ny gaz no manatona anao na de farany herinandro anaty fiboahana azy miaraka amin'ny Vitogaz Express aterina any hatrany ny gaz efa feno n'aiza misy anao eto Antananarivo alefaso ny commandinao ao amin'ny 034 45 232 42 034 45 232 42 na midira ao amin'ny M-Bike Livraison Express.mg azady noy manaty izahay na de farany herinandro anaty fiboahana azy 3 ariary fotsiny livraison Vitogaz Express Tulchin Vitogaz Madagascar. Love me tenders, love me true. Nofona koa malefaka be ny andasiny. Tsiro tena miavaka no lovaina tamin'ny Colonel Sanders. Milay be amin'ilay tena mampiavaka ny KFC.
Aïe, tena amilay rangale Thundersa. Misokatra ho anao ny KFC manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 1:10 hatramin'ny 7:00 ka ny amin'ny KFC Akodig sahatana Water Fontar no andeha ary ao tsy tapaka ny page Facebook KFC ahafantaranao ny vaovao rehetra. Aza be dido fa mitady loza ho an'ny teny zany ary andozany hafa. Iza ianao olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partahan'ny valanaretina COVID-19. Misy rivotra. Leo Misy rivotra. misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Analanay la raha vao manova de loza be mety zany mitoetra moa zany ny fandarana rivotra araky ny tsy molaza efa natomboka tany amin'ny fitosantany hoany fa efa tafiditra eto moa zany de miovova kely eny zay moa le hoe rivotra tsy mandeha amin'ny gelone fa tianareo foana zay mi zavatra mahafinaritra azo raisiraisiny eo de alefa daholo izy fa aloha iverina amin'ny ray mibozy alefa ny tsiny molahy dia momba ny lahy sy ny vavy tsy iny mo vavy fa ny momba ny lahy ka tsy feratsika ilay resaka fa efa natomboka ihany amin'ny hoe na zany ara-batana na izany ara-toetra na izany ara-pahaizana na izany ara-tsaranga amin'ny ankapobeny mihitsy ara-tsokajin'olona moa no tena metimety kokoa ka ny tanjona atongavana dia ny hoe rariny ve raha de terena lay fitoviantsy eo amin'ny lahy sy ny vavy ho tonga hatrany amin'ny hoe mitovy ny lahy sy ny vavy de mazava fa tsy ny valiny satria ny lahy tsy ho vavy noviana ara-pitaova pilahiana na ara-pitaova pivaviana de efa tsy mitovy ara-tanjaka sery de efa tsy mitovy eo amin'ny herin'ny-tsaina angamba no mety anatombo ny vehivavy asa satria rehefa miteraka de mandre marary any ka mahataty hirifiry ny vehivavy diso veara amin'ny teny izay Jurville no antoniko ka Jurville raha tsy oko Jurville raha tsy oko izy ony zany taniny efitsika mitsamona tena azoko misy ty raim-bozy tsy vanina misy raim-bozy ao venao raim-bozy sady ao tsara venao sady eo tsara ny zavatra ny zavatra lavika eo aloha de manontany tena amizay raim-bozy ao sa tsy ao izy ao izy ara-fitaovam-pananana fitaovam-pananana dia samy hafa aloha nanamboarana azy ny sisa teko moa natsapana fa ny vehivavy anohitany zanahary zany isika raha ohatra ka de tereko manta fotsiny teko moa natsapana fa ny vehivavy de brouillon izy ary mbola iena izy amin'izao fotoana izao satria tany ampano copie madio izy raha brouillon tenenao ny copie voalohany isika lehilahy tany madama Sieva vao namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra ary mahay soratra de adamo natao voalohany ary tao anatin'ny fatoriana nangalana an'ilay entrecôte anankiray le de tsapany tsara raha irery raha lehilahy hitany hoe mijaly zany le lehilahy zany amin'le izy rery eo de nalainy ilay taola tezany tao nanamboarana ny vehivavy rehefa avy eo de zay mahatonga ny vehivavy io zany amin'izao fotoana izao tsy mitovy amin'ny lehilahy mihitsy ary zay mahatonga ny lehilahy ambony kokoa noho ny vehivavy satria de atao amin'ny lehilahy no nangalana n'iny zavatra iny ary rehefa mila miteraka ny olombelo anankiray de mila lehilahy vao afaka miteraka fa tsy hoe vavy samy vavy de afaka miteraka raim-bozy misy zavatra ve vitan'ny lehilahy kanefa koa vitan'ny vehivavy maro ka be dehibe ka na tsy vitan'ny vehivavy mihitsy fa vitan'ny lehilahy tsy vitan'ny lehilahy iny akoatra ny fiterahana ny zavatra tsy vitan'ny lehilahy irery ihany de ny miteraka ary ny zavatra tsy vitan'ny vehivavy nefa vitan'ny lehilahy manina be dehibe ka fofotrondro zao vehivavy ihany mavita azy raha izay no tadiavina de resaka fampiasam-batana no tombony ho an'ny lehilahy fampiasam-batana ohatra ny hoe zany hoe ny fivesarana zay ny angeny tena tombony amin'ny lehilahy fivesarany entana fivesarany zavatra sady ny lehilahy ihany ny afaka manao an'izany sady miborositra izy mozongozona eo ambany eo mozongozona manaraka borosy kokosa mozongozona le reo andany miaraka mibogotra izy manaraka ny borositrany ohatra ny vehivavy raha miborosy ny ay raha tsy no fa ny vehivavy rehefa borositrany ndray izy de miepinepina mitinatinaka fa ny vehivavy rery ihany no manao hoe manao ino izy te mazakazaka manao course de fond zany hoe manao centimètre e no mihazakazaka izy de manao de inona ary zany le zavatra hita vato ambany atsiny le caméra zany vato ambany de hitanao zay mahatonga tsy mitodika aty izy mitodika rery sady taoko eto amin'ny radio izy tena voatonga mihitsy de miaravantsika rehetra fa raim-bozy ilaka aty amiko rehefa valy teny le raim-bozy ny anahy zany sotra hoe resaka mampiasa hery mampiasa vesatra ny tena tiako tenena mampiasa vesatra
no tombono an'ny lehilahy, ny tombono amin'ny vehivavy indray dia ny fahazakana marary. Satria ny lehilahy raha mibata entana ataontsika hoe tsy maharitra tsasakadiny iny dia miala jany, fa ny vehivavy 8 volana 9 volana maharitra maharitery kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy. Raha ny zavatra nandalovana rehetrarehetra ohatra zao no nangalana traikefa dia anaovana fampitahana mbola resin'ny vehivavy alavitra. Zany mahatonga anao rehefa mijery mahatanto fangiry firina hoe rehefa misaraka ny mifankatia resin'ny lehilahy izy. Rehefa mandeha any amin'ny hopitaly ireo ohatra zany dia mahatsikaritra fa ny lehilahy no mamotena betsaka kokoa noho ny vehivavy. Rehefa tratran'ny ratra-po rehefa tratran'ny ratra-po dia ny lehilahy be dia be mihitsy. Ny statistika izay manambara any amin'ireny toeran'ireny hoe ny lehilahy no betsaka koa satria nanina nandeha sototetsa Tanjombato, nandeha namono tena tary amin'ny ranony tany Beza ohatra tany Mangily ohatra zavatra ohatran'izany. Zay tsy matato dona kokoa tsika zay ny tena marina. Na rehefa tsy mahita an'izany hoe rehefa mpivady anankiroa ka rehefa tonga any amin'ny fafitofitopolo taona any ka lasa raha vehivavy fa raha lehilahy tsy maharitra eo zany 5 taona na be indrindra. Raha lehilahy lasa raha natoa mihodina be izy avy eo. Tsy mihodina izy fa matato kokoa izy satria rehefa tena mpamorona zao olombelona zao Andriamanitra dia ajereo tsara fa nameno hormone anankiroa ny vehivavy, ny estrogène sy ny progestérone. Ny antsika tonga dia ray ihany. Inona ihany ny lehilahy? Progestérone testostérone avy amin'ny test. Zafa tompoko kopa tanana hono an'le bus 135 tapahako mihitsy ilay izy fa miteny foana ianao. Misaotra an'le bus 135 le andehanan'le namanato fa dia mandefa rivotra foana isan'andro san'andro izy. Ny testostérone atsika dia io reny ny hormone ny vatantsika ary io mahatonga antsika mitady ho an'ny lehilahy dia mitady zavatra hafa dia tsy izany fa ny alkaola, ny zavatra fodoroka ary ny vehivavy satria mila hormone be dia betsika ikomplenantsika. Fa tsy dira zany misy tsy zaly misy fa mila hafanana ny lehilahy zay ny tena. Mbola misy fanazavana ika fa ny vehivavy amin'izay zay mahatonga ny vehivavy miteraka ary rehefa miteraka ny vehivavy dia mbola misy hormone anankiray mivoaka akoatra ny estrogène sy ny progestérone zay mahatonga azy io mavita miaritra. Taloha nge tsisy antony péridurale, tsy antony césarienne tony fa tsy mainka voaka ambany foana satria ny vehivavy dia manana an'izay hormone spécial. Satria taloha fampiasam-batana maherihery kokoa, mandeha tongotra, miborosy-trano, mitoto vary. Etontsika nefa mampianatra foana hoe fandehanana tongotra ngeka manampy anao amin'ny zavatra be dia be. Fandehanana tongotra nge ho an'ny vehivavy bevoka ka manampy amin'le fiforonana hormone anao teo amin'ny mahaingana kokoa ny fisokafan'ny tsy haiko mandika amin'ny teny malagasy fa ny fiarahamonina ve raha zany hoe bevoka le vehivavy dia hoe mandeha tongotra ampijalele bandy iny dia lasa mandeha vao maraina miady vady reny za zany rehefa le mandeha tongotra maraina na miazakazaka maraina dia mifanena amina mpivady bevoka le ray. Tena mahita foana dia le izy nge rehefa tonga amin'le toerana ianao dia ianao zany mahatsapy ianao lehilahy fa hijaly ity vehivavy ity rehefa avy eo dia mba manampy hiteraka izy koa satria ahoana dia rehefa hiteraka izy dia mba manampy azy ianao amin'izay azonao atao zany mba moramora kokoa ny fiterahana. Ohatran'ny tia manondratsondrana be mihitsy avy any hoe toy izy ny teniny ataovy ka mahazo manondrana iray aman-dreny tsy efa ao anaty venao zany zao ina ndray mbo lehilahinao eo miteny hony izy zany nefa nefa rehefa tsy omeny lahy fitenenana inga dia miteny alefaso omena fitenena tompoko raimbozy fa variana manao lalao kasibosy izy raimbozy efa hita fa raha vao omeny lahy fitenenanao dia tsy miteny maraka anazy zany le olona hoe manakory dia ianao rehefa manoratra amitony le finday tony dia indraindray efa enregistré ao le fa manao manina fotsiny ianao dia voaka daholo le izy na manakory na manalazy na tsy haiko manao manakory izy zany dia za mahita fotsiny manakory dia raha tena le tiako tenena manakory izy dia valiko hoe manakory fa efa misoratra le manakory dia valiko amin'izay le izy jereko le zavatra soratako manakaiky ringaty fa eo am-pandiniana zay moa zany izao fiainantsika olombelona zao zany raha ohatra tsisy vehivavy eto ambony ity tany ity fa lehilahy daholo tena fikorotanana ny eto
ary tsisy zavatra Fa raha milamina mifamatika eto am'izay koa tanteraka ny ran'ny ato le nama koa Raha vehivavy vao indray- omena doka le vehivavy de miseho milay be izy zato an'izany Asa miseho milay samy ka mila vehivavy daholo ingesika vehivavy ony ane milay de ahoana zany zay sarim-bavy nareo ony misy antony matonona sina rambony tany aminareo ny lavaka any atsemanazy sexiste zany sexiste sexiste be zany ahoana moa ny hoe rambo zany rambo zany aneriny fa raha olo rambony eo aloha de ramborambony aneriny rambony to de jiminy atao reny kambo raha iny aloha ry rambo sy jiminy rambo ry kambo kambo raha ny aloha ay zafady ty be kambo tendra nge rehefa alana aneriny ay kambo. misy namanaty manontany hoe aiza hony no alea pio tatao izy izy aiza hony ny alea fa misy kambo tendra izy eo amin'ny bus io ny valiny teniny ato amin'ny amen'olona ato eo amin'ny are amin'ny bus ny 130 taloha de mandroso alolo eo misy dokotera manampahaizana manokana manala kambo tendra andry iantso sa iza le hitany la eo 67 zany teneniko zany ohatrany eo amin'ny arean'ny 30 taloha izy de mandroso alolo eo hoe teo mihitsy ile izy eo mihitsy ao ony misy an'le dokotera zay valo tenina amen'le olona ato manala kambo tendra de tsy haiko ny vidiny na ohatrinona fa ndana re mba makao tompoko azafady ao anatin'le tsy molamo zany vozarymbosy valia koa zay resaka zay rehefa aveo hoe ny vehivavy sy ny lehilahy raha natao ny fandinina de ny vehivavy no betsaka koa noho ny lehilahy ary raha ny tantara eto ambony tany mihitsy ka zany ve no ny ady lehibe aloha ny ady lehibe voalohany aretina ny ady lehibe faharoa de ny karazana aretina rehetra dia ny lehilahy no betsaka maty indrindra raha vola voamarina zany am'ty corona ty ary am'izao fotoana zao de jereo mbola lehilahy ihany betsaka maty amin'ny corona maty ny lehilahy vehivavy betsaka koa noho ny lehilahy ka noho izany lehilahy ray ho an'ny vehivavy folo am'izao fotoana izao ka ho anareo zay statistika farany ndraky aty enina vehivavy ray lehilahy ray vehivavy enina zay mahatonga na miaraka vehivavy anaky enina satria ho atsika rehetra io zany mba jereo le afy mahampalelo nge le afy sady tsy mba misy mampifalifaly izy ny lehilahy tompoko tsy mampirafy zany izy fa mizara fitiavana ho an'ny sasany satria ho an'izay tsy manana de mba manome izy fa makamana lisany kosa ary faharoa efa vehivavy be deabe reo mbola vehivavy reny de avany lisany dimy tsy azoko ary mbola mampalahelo eo koa reo lehilahy zay mbola mity mbola vadivadika lehilahy ty lehilahy ihany de etra eto am'zany za fa mety hoe lehilahy ray zany hoanina vehivavy raiky ambe folo am'izao fotoana zao satria reny lasa be de be mihitsy ny latsaka mopera tsy nohatry zany mbola betsaka ihany zany de mba tsy njovy ireo vehivavy hafa zay mba mitady fitiavana any amin'ny hafa mitady fitiavana any amin'ny hafa mba azony anjany izy fa mampalahelo e manina nefa raha mangataka ohatran'le raha fotsy be namonjy bomina aleo ilamina de misesy zay lamina de misesy tsy avy ny arivo mamo iny raha josy ty ndray moa zany de atao faritrology inona moa ny tsy hitany 67 inona ilainao izy izy hitany 67 67 kosa sy tosy raha ngany efa firenena ray manontolo de ambohipoa ny zavatra tsy hitanany 67 tsy tosy isany de grande surface de fasana izy ny tosy petite surface reny le ty nefa grande surface dia misy avelarany tokony enjena ao anatin'le izy iny atao grande surface re zao mini market reny le izy misy hoe petite surface fa ny tosy fa 67 tsisy ny tosy misy tsisy eo 67 tsisy fantatro ny any abe filoa fantatra hoe misy an'zay ilainao fa tsy fasana ihany fa itosy sa de akaiky ny trano misy fasana firy ody am'zay tena fa tsy fanao anay ao aminay misy azany miteny anao hoe tena ina nataonareo e tiny 200 afata fa 250 250 francs 2005 de fa misy zay ilainao aminay misy zay ilainao raha miteny hoe faritry tosy ihany ko firenena itosy fa zay moa zany tsy mizesy tam'izany de fa iavahany mihitsy izy manana hôpitaly firy eritrereto angely sy hoe eo ape filoha eo aminay eo misy olona hoe mipetraka amin'ny trano conteneur fa manao trafika na héroïne sy cocaïne aiza misy azy ahoana ny samborinareo zany sabory polisy izy ka fa za miteny amin'ny polisy fosiny ray saborinao sabory de firy ny mbola sabory fa tsy mety zany atao zany andeha pipi raha mibosy de verina am'le tsiny molato io tsika le ina mampime anao azoko me ina mampime anao verina am'le zany zange ty apresaka ny jureville fa izy nanaovan'Andriamanitra tsika latsy vavy
tsy nataonao vavy sy vavy tsy misy nataonao faminona lahy sy zay. lahy. Araka le teny'le vehivavy ato eo matona sina rambonareo de mifameno am'le any aminareo ihany le izy zay le izy kely andilana ho ny mameno ny maninona mameno za mampiteniteny foana aho fa tsy haiko za zavatra tenenina kely andilana mameno ny banga zay fa ny zavatra tena tokony tsapan'ny olona dia ity fiadiana fitovian'ny lahy sy ny vavy tia miteraka voka-dratsy betsaka satria ny voajanahary voadika ny lalàna tsy ny lazanao mihitsy hoe tsy maintsy hitovy tanteraka ny lahy sy ny vavy eo amin'ny karama aloha de manaiky raha asa mitovy ve nahoana koa ny tsy atao mitovy ny karama fa raha ohatra ny lehilahy hibata entana batandreny 100 kilao reny vehivavy ve ahabatan'izany mandritra ny adiny 2 na adiny 3 ohatra ny ery amin'ny Seranatsambony Tomasina ry mety ho vitany raha lolo avy na fa raha le babena sy trotroina ohatra mitrotro kitapo be na tsy vita vehivavy manarakaraka an'izay za koa de miaiky fa raha donam-piainana resiny lehilahy zay no mahatonga ny lehilahy tsy de ela velona raha mitaha amin'ny vehivavy raha isaina zao ny hoe manano tena lehilahy tsy fiteny loatra aloha le lehilahy manano tena tsy fiteny loatra sa ahoana tokoa mahatonga an'izany fa ny vehivavy no satria ny vehivavy natao hiantohan'ny lehilahy natao hiantohan'ny vadiny izy ka rehefa izy tsy manambady intsony ny tenany zany mamelona ny tenany izy zay dikany hoe manano tena mamelona ny tenany izy fa tsy hoe célibataire dika zany célibataire tsy manano tena zany mihitsy mativady no antsoina vehivavy mativady no tena antsoina hoe manano ena ka lasa célibataire indray célibataire de olona tsy manambady fa ahoana ny lehilahy mativady no tsy antsoina hoe ka izy efa mananona vadiny mananona ny tenany tsisy resaka ntsony zany fa na eo ny vadiny na tsy eo ny vadiny ny tenany tsy maintsy jereny ankoatra ny fijeren'ny vady aman-janany ka eo no tsy mety amiko mihitsy be de be ny vehivavy no mandrefy lehilahy aza ohatrany hoe andao ifampitany fanao totondry ifampitolona ka vehivavy ne misy mafy be eo ary ny resaka ny ray kosa aloha mba maningany misy lehilahy sarim-bavy misy vehivavy sarin-dahy zay kosa aloha de misy ao indray ary ny resaka misy vehivavy maharesy lehilahy andonge asaina mikatroko ireo ka ahoana ary moka ilay vehivavy 2 metatra sy 5.70 lay lehilahy zara raha misy 2 metatra sy 9 tsy maintsy resy izy raha ohatra ka hoe ady vatana ohatrany baron'ny zao mety ho resiny maman misy nge resy ara-tsaina ihany koa resy ara-po rehefa tonga eo amin'ilay tena difitra tanteraka ianao manao hoe tena tiako ianao na hoany na tsy hoany manaiky io resy nge zany resy de resy ianao aronina efa atao amin'ny cité Angara aveo ny lahy fa misy mpanamboatra tele mitovy amin'ny lahy mihitsy cité Angara eo Tomadiniky zany tsy haiko izy ihany mba mandeha nohona sao de mba ilahy ihany marina tena mbo tsy haiko za aloha tena raha fahafantaranareo anazy resaka elektronika sy any tena tsy namana mihitsy tena za tokoko mahay mandrava fa tsy mahay fa mamerina an'io na de na io moto io rehefa ravana hoe ity bilao ty eto fa rehefa mamerina iny ny bilao iny lasa riananina rivona de ve tsy matakana ty le bilao ato fa very mama am'izay le mécanicien na fa madika na le sty alany la le zavatra rehetra de efa asiany la marika asiana ohatra le bilao 1 2 3 4 5 apetaka ela daholo mipetaka daholo izy rehetra misy ray mihoatra taizary ty raha mba izahay antitra aloha manao zany tsy mahagaga tanora nge tsy tokony anao an'izany misy obolana Betsileo ny ray mibozy manao hoe le raha roa amin'ny raviravy zay trotraka aloha ny tainy azavao hoe tainy raha misy zavatra roa mikiravoravo ony de zay trotraka roa zany ny tainy ahoana ny mitovy zany am'le hoe sy olona mangery dia volana ka tsy fantatra zay loasy vodiny mitovy zay misy am'lay te hanazava zany misy am'lay ohatrany labozy ka mitsangana ambony tainy misy am'lay ohatrany saka fa le zany efa zavaina am'izay le ty le izy elana tsiny am'le tena raha hoe raha anankiroa miravoravo izy zay latsaka aloha ny tainy de biby le atao ohatra amin'izy io ny biby zany le rambon'le biby mikirazorazo moa
rehefa mivoaka koa izy manditsaka ka raha rambo indray fantatra fa lava be izy volombolo de miravoravo de anankiroa zany le miravoravo de ianao zany izy ary latsaka aloha am'ireo de zay latsaka amin'iny iny kaintainy zany fa ry rambony ohatran'ny hoe ravo zao zay zany mahita ny henany ravoravo ombalahy ny resahana am'izany ombalahy mangiry io ahoana moa ny ombalahy amin'ilay fitaova la hono ka le nakatele namboarina tam'izany ay de teo tomadinika zany ay de kopatanana zany ay la tokoa le raha nakatele namboarina efa ela naka lisy tany efa matonany maromaro mpiasa ny gara ndray zany mandefa izy be le resaka dia io oabolana be tsy le io mahamenatra be ny mamoaka an'izay satria iny filahiny boribory iny sy ny tainy mivoaka no ohatra mitovitovy abe kanefa izy le fitaovam-pilahina tsy mihetsika eo mihitsy fa milatsaka ny tainy tsy zany le tenain'le besile manoratra fa rambony sy tainy le izy fa miaraka amin'ny kirazorazo manao inona dira sy teny am'izany tainy sy tainy ay ve sy tainy fa le sy teny ndray le hoe tamin'izy mbola kely de fa hoana tsy mety mitomanty de nitamala izy za sy teny sy teny sy teny amindreo ao tsisy idiran'ny filahina mihitsy zany endray mibozy zavatra hafa fo rehefa tsy mahay ao de teny tsy haiko rambony amin'ny kirazorazo ny tainy amin'ny kirazorazo iangaviana tompoko fa adiny zareo any zany adiny kodona sy rivotra teo aloha zany fa tsisy idirako atyarina mihitsy ka zay adiny zareo any aza ampidirina am'izany mihitsy aho fa tsisy idirako zany hanao nga besileo vonasa besileo fa teo besileo besileo manoratra n'izany aloha tsaba teo besileo zany fa ny besileo tarina tegna manahirana besileo tara zany mikotitina le sipa besileo am'izay zany koty sipa besileo ianao zany de ianao zany mieritreritra hoe satria misy karazana image mikôty besileo fa zay mihitsy ke sianaka mikôty le besileo ane zany fa misy raravany sianaka zany efa azonareo atsara le fomafinatrevatiava lisa darapidapida hoe ianainga manao io fatindrainao io ndrainao le mbo maty ty koa izy mba miavinavina faty namaly am'izay mastily am'ty frantsay am'izay le gona lahy zany bonsoir le valeny le sipa besileo le aza bonsoir ina roa ty resaky ty fa io zany na miteny frantsay rany besileo fatreo besileo foany satria zao le izy vita ny fampisehoana zany de miteny besileo re miteny frantsay moa zany satria festival du théâtre ny fianaratsota am'izany dia vita le fampisehoana de avy am'izay le sipa besileo zany efa mba napresanao taty aloha taty zany hoe ay ty de akotikotiny ty androany vita monsieur Baronne votre spectacle de jeu formidable qui voit mpanazatra inona ary ty tena leo tonga de mahita le sipa sianaka le hoe ahoana manao aminahy aina manao avia ty zay na tonga lera ahoana anao aminahy ahoana aminahy tena fitena tanàna mihitsy zay ty aina manao avia ty mba milamina zany tonga de io moka le vaiavy zany vao hitany koa anao zany hoe viril tsara am'le misitositona anazy voaka zany iny fa mba mikoa tsipa teto tany revo tanaty bisy am'izay ahoana manao aminahy fa nivandravandran'ny sipa sady nangariany mihitsy hoe sala misy taiko antareko hoe zao le atao reto am'tanaka ahoana manao aminahy je t'emmerde zay mihitsy le izy manao sala manao aminahy je t'emmerde mais putain faina motineny zany todika le bana faina motineny zany olo ty tian'olo ty ono moa ny alalanareo io tsy angia manana expérience sady betsileo no sianaka no merina iaho ndray tany betsileo aloha zany kotina fa za tsy mikoty izy ndray no miteny hoe ahoana ianao aminahy tsy zany volana de akory roky aminahy zany fa ihany de efa vona fa miazy iaho le cadeau iary dia mitoetra ny fandaratsika moa zany verana tsy molatsika rehefa misy tantara anankiray tantara amin'ny namana taroan'le vadiny foana hono izy isaka mamy le vadiny taroany foana de ny afarany am'izay de hoe izy aza mikasitarana antsony ianao zay ataonao eo zakako daholy za isam-bolana ary mandeha raha zakako fa raha ianao daroako indray mandeha zakanao no mandeha raha zakanao no mandeha raha ary ny lehilahy tsy mahazaka an'izany mihitsy de eritrereto karaha manambadina mbola misy reniny ao ka na maratra kely raha ny tanana voan'ny antsy andriamanitra tsy manaiky mihitsy le voan'le lehilahy io maratra kely tsisy dikany kely le tanana ohatra no faty rehefa avy eo mihitsy petraka ery am'le canapé fa manino ianao hoy izy le vadiny chérie marary mafy ahy
Voafatay. Anao sakafo tsara voafatay androany. Vadinao isan'andro mandididy voadidy daholo amy sakafo tsara farany ary. Tena zano a. Voafatay. Zao hatramin'ny ankizy avido. Ora ankizy avy. Jereo mandrapentanany tady io. Zao mba afatra anareo. Afaka tiavinareo. Aza miadiady mihitsy nareo. Dada eo foana dada. Dada any ankoatrany ary dada dia anapinareo. Fa i mama mampalahelo dia zao marary mama. Dia dada koa marary miaraka amin'ny mama. Marary mama dia mama zany tena marary ankizy fa mba akaina aloha tena dada refa marary. Dia matory zany ny mama satria marary izy. Dia ny mama zany teny amin'ilay dada chérie mba marary nefa mbany. Ay lasa koa izy mitorika amin'ny fandriana koa izy manakaiky an'le vadiny izy. Za koa ne marary mieritseritsy anao zany malemy tsika lehilahy. Amin'ny sehatra ohatran'ireny. Marary dia vehivavy mikarakara be. Fa rehefa le vehivavy marary dia miaraka karakarina amin'ilay lehilahy koa le vehivavy. Tondrao dite mafana e. Ankizy tondrao dite mafana renonareo. Sady reny lehilahy reny tompoko rehefa lasa dadadada zay ny anarany dia sady bekizitina no kamla. Mba tsy za kosa lesany. Ary dia aloka tsy miteny betsaka fa io tsy afaka moka dossier io moa zany fa dia kosa lesy zany. Io moa zany le hoe ny lehilahy zany rehefa dada amin'izay ianao ary dia na zavatra ohatrany hoe zavatra akaiky indrindra anao io gazety io hitanareo amin'ny ana zany gazety eo amin'ny 2 metatra misy anao io fa ny zanakao any ambony dia inona tona voalohany ohatra Julien dia midina ahoana dada mba ameo analysy io gazety io azafady. Zavatra akaiky io dia tsy vitany. Ary ny dada rehefa manao raha kely dia mila son nom complet miaraka amin'ny teny complet mila animateur. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Privilégiez les moments de détente en famille et soyez témoins d'une belle histoire d'amour dans votre nouvelle série Amour éternel en exclusivité sur Novelas TV. Entre secrets, meurtres, vengeance, l'amour remportera-t-il une intrigue palpitante qui mettra vos émotions à l'épreuve. Et si vous êtes sentimental, vous allez tout simplement adorer. Plus un instant à perdre, abonnez-vous sans plus attendre. Le décodeur avec un mois sur le bouquet évasion est seulement à 80 milliards. Rendez-vous vite auprès des points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. manamora ny fiainanao an-trany ny assurance aro aloha avy amin'ny alalan'ny finday ny assurance sy ny cotisation aro rehetra tsotra sy aingana ny fanaovana azy ka tena ho afa-po ianao na ao an-trano na any am-piasana ny findainao ihany dia ampy midiry amin'ny menu mobile money fampiasanao dia arao ny toromarika raha mila fanazavana fanampiny ianao dia manantona ny masivo aro akaiky anao indrindra na tsy dio ny www.aro.mg fiaraha-miasa miaraka amin'ny Orange Money Airtel Money sy vola assurance aro miaina sy miary mandrivony vato. Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Je sais pourquoi vous préférez les yaourts Secolé. Parce que rien ne vaut les bons produits de chez nous. Ça, c'est du vrai yaourt. Rien ne vaut le vrai lait. C'est si bon. Rien ne vaut les produits de nos laitiers malagasy. Rien ne vaut les yaourts Secolé, tellement légers et onctueux. Et fait avec le bon lait frais d'un petit rabais. Et vous, qu'attendez-vous pour vous offrir un moment de plaisir avec les yaourts Secolé? Secolé, le goût du vrai. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédillet Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédillet Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédillet Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance.
le jiro korangatapaka foana amle tena ilana azy a manimba rivotra tany aminay tapaka ohatr'izao foana koa taloha fa miantso ny 35-47 zay jirama io de solony zareo vaovao be transport nanomboka hatreo a lamina tanteraka ezaka manavao ny fototra avotra saretra ny jirama am'izao atsyreo ihany le ezaka ary nenareo koa moa reto mirehatra daholiko fio ireo mamaiza amitsitsy sarobidiny angovo ndaotsitsina jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rehefa tena mitandrina ny olona tsirairay dia voasakana ny Covid-19. Iza, ianao, olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partan ny valanaretina Covid-19. Seria, leo be. Rivo baovao! Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao! Dia mitohy ihany ny resantsika momba an'izay lahy sy vavy zay. Tsara ngamba raha janona amin'izay satria efa voatarika ny saina eo amin'le hoe fifamenoana. Fifamenoana ny lahy sy ny vavy. Zay ny tokony izy fa tsy fandanian'andro amin'ny fahasamihafana. Kanefa ao amin'ny fomba ifamenoana eo no mbola mila fanoritsoritana dia zao indray no andraisako azy. Tsy tsara varetoboko fanontaniana, tsy tsara varetoboko ny fakafantarany lahy sy ny vavy. Raha ohatra manko ka hoe tonga hatrany amin'ny hoe enatra faritra mahamenatra ao amin'ny tena ilay fifakafantarany lahy sy ny vavy dia mihantona eo. Io dia karazana toho-drano lehibe mihitsy mahatonga ny lahy sy ny vavy tsy dia mifanaraka maharitra fa raha mifanaraka aza dia vetivety ihany dia rava indray. Ny lahy sy vavy resahana indrindra amin'izay zao dia mivady fankaty fa tsy ny hoe olom-pady akory tsy resahana amin'izany kosa. Ny toetra manokana matetika koa rehefa fantatra dia ifampitsarana ary eo ny tena loza satria zao tonga dia anaratsiana ilay andaniny ny fitsarana ilay ankilany. Fa anaratsiana dia manjary ny fitia izay mampifamatotra aza manjary matsatso. Ohatra, manana kilema ilay anankiray. Kilema mbola azo mpanafana io. Na kilema tsy maintsy ekena io satria efa voajanahary. Kanefa raha efa tsy ara-potoana ny fankafantarana izay fahasamihafana izay hita tampoka izy, hainao mamitaka, hainao kosa tsy niteny. Zay dia mirirotra antaona ny aza. Ary mety aza ho tonga hatrany amin'ilay faharavapity eo amin'ny lahy sy ny vavy izay mifankaty. Tena ohatrany tsy mety ohatrany tsy mety donc jerentsika tsara zavatra izay amin'ny fiainantsika andavanandro tsirairay miaino reo. Direo nge izay ilay lehilahy ohatra misy tsy fahavitany manome fahafaham-po ny vadiny, tsy resaka hoe firaisan'ny lahy sy ny vavy ny resaka akory eto. Fa ahoana ianao amin'ity? Fa ahoana ianao amin'ity? Tonga hatrany amin'ny andao tsika hisaraka. Fa ahoana ty karamanao ty? Ny vehivavy indray mibetsaka noho ny anao lehilahy. Zay dia miteraka zavatra hafahafa be eo amin'ny anankiroa. Anka ny lehilahy ange natao hamelona fa tsy natao velomina. Zay koa dia efa olana. Na ara-batana zany, na ara-panana, na ara-bola dia miteraka zavatra ataontsika hoe mikorotana raha vao tsy fakafantarana. Ary ity koa nge olana samy manafina ny kilema satria ny tsara tena hoe ho hafahafa be ihany raha ohatra fantan'izao dia mifanafina eo. Inona konga iny tsy hipoitra raha fenonao tahaka ny ahoana aza mipoitra iny amin'ny tsy ampoizinao aza ny hipoirany satria voalohany samy manana an'le toetra tia jerijery tia zahazaha zay nge ny olombelona. Inona ihany koa ty zavatra
seriny de mahaseriny olona le ianao seriny io aza manintona an'le andaniny handinika sy tsikilo hamantatra an'izay afina feninao de zay ilay ao ambadiky ny hoe tsy aleo ve raha olona mifankafantatra hatramin'ny atsipirinika hatramin'ny ankapobeny ka natoetra io na bika amanendrika io na fananana sy atraikefa io fa aiza manao tsy aleo ve izay ariny eo ambadiky ny fitenin'ny malagasy hoe mpivady miray saina ka ifampiarana hatramin'ny famonoana koho mpivady miray saina ho izy ka lohabary avy no iombonana mpivady tsy miray saina lohabary avy fandoarana vary avy eo ambulany iny de efa mampisara-panambadiana ka izay no tsy ino molahy tiana tongavana amin'ilay izy zavatra roa lehibe de no hoe tokony hiaiky ny fahasamihafana voajanahary ny lahy sy ny vavy satria mahatonga taon-janahary tsy hitovy natao hifameno kanefa kosa raha de ionona fotsiny amin'izay fa tsy hamantatra de eo ny tranonao satria tsy maintsy hivadika ho hifampitsarana ary indraindray aza ho iaho fisaraham-bazana no ateraka izay fahafantarana ny afina fenina sy ny fanehoana hatry ny ela izay manahirana be raha roritina indray zay any amin'ny fanabeazana an'ireo taranaka ko satria ny ray aman-dreny ny mpanabe lohalaharana amin'ireo taranaka akoatra ny hoe sekoly na fiangonana na fiarahamonina na fianakaviana dia ny ray aman-dreny niteraka ny izy ny tompony antoka amin'ny ankohonany dia ahoana koa ny antarana an'izay ny amin'ireo zanaka ko satria ny ray aman-dreny efa zatra nytily hoe anara mbampivady nefa tsy mifankafantatra akory de izay koa ny lovain'ireo zaza nateraka nanaloky ny kibo ireo de ahoana moa zany fa tsy mitatra ity fahasimbany ny taranaka ity eo amin'izay tsy fifankafantara mpivady izay ny toetra izay teraka ombenombeny amin'ny faneraserana amin'ny fiarahamonina mbola hafa ihany koa satria raha matoa miasa ary amin'ny fitsarana rangaha miasa ary amin'ny fampianarana de ilaza hoe isika hoe tsy misy toetra azony raha matoa avy eo amin'izy ao amin'ny sehatry ny fitsarana io de tsy misy toetra manokana hoe ananan'ny rangaha amin'izy eo amin'ny sehatry ny fampianarana na fanabeazana io de ahoana izay ka izy ary amin'ny fitsarana sady amin'ny fanabeazana ho inga rainga inona ny vampidirana amin'izany inona ny idirako koa io raha matoa inona ity ny idirako tsy tompoko manova ny fiainantsika ny andavanandrotsika ny antona asantsika ny lalana lehantsika ny tsena hividianantsika entana misy zavatra manova antsika de izay no mahatonga n'ilay hoe tsara raha miaraka tsara raha mifankafantatra fa ny hoe fampitsabana kosa aloha iny de rariny ianao ve ary amin'ny sehatry ny fanabeazana fampianarana de hitsabaka ary amin'ny asam-badinao zay ary amin'ny fitsarana ianao nga mahay sy asy bi amin'ny fitsarana leonao tsy mitatra fa raha ohatra kosa hoe zao ny toetra azony tany hainao iny dia iverenako le hoe fifantsiana raha misy ary mibrioka ny mibrioka ao tompo de tsy faran'izay tsotra izay miteraka olana eo amin'ny fiarahany olon-droa lahy sy vavy zay le mibrioka ka raha azo ahitsy andao hifanarahana fa ahitsy tsy azo ahitsy mihitsy fa efa voajanahary hiafio ioko Andriamanitra nga mamemoatra an'izay tsy zakanao ka izy mivilin-tivitra miakavalana de manao ana de anjaranao amin'izay any manao hoe ndao aka marimaritra iraisana tsy miakavy tsy miakavanana fa amin'ny rariny sy ny hitsiny iny mahitsiny iny misory fa raha ohatra indray ka hoe zavatra mety hahafa baraka mihitsy ando aingana hitsina satria hoy ny obolana vazaha hoe le linge sale se lave en famille dans la machine à laver en famille ny lamba malotonao ao an-trano ihany manazazy fa tsy ahaka aman'olona re dia izay koa manamora ny fifantsiana fa fambaraka nge tsy zakain'ilay olona anankiray fotsiny fa zakain'ny mpifankatia anankiroa na mpivady zay zavatra zay no ambadika izay resaka androany zay tompoko ka raha fiheziko le izy dia hoe ny fifantsiana dia mbola namany ny fifanomenoana ny ohabolatsika malagasy de milaza azy aza misorom-bady an-trano izy fa ny tena ihany no voa ary raha ohatra ka afa-baraka rangaha de iteny ve raha matoa hoe ka izy ny nanao an'iny ohatra zao mitrosa rangaha araka ny lalàna rehefa tsy voalohany rangaha iny
miara-misaka amin'ny fanefana n'introsy iny satria samy nihinana le izy taoany na tsy niara-ninana na tsy niarakaraka na tsy niara-ninana misy vavaka miteresaka miralena ty mantsy zany zay le izy ny indram-bola lay lehilahy dia lay vola tsy hita zay naovan'le lehilahy azy ry zareo mpivady ka lay vehivavy dia niala mihitsy satria izy hoe efa betsaka loatra ny nataonao sonian-drangano any sonian-drangano ihany efa betsaka loatra ny nataony ka tsisy idirako itsony zay zavatra nataony raha lehilahy tany niala izy de niala mihitsy lay vehivavy ka satria eo moko zany isika ny miralenta sy ohatran'izany eo am'le miralenta hoe inavy moa zany le famaritana atao hoe miralenta inona le tovizany lasany vavy zo fotsiny iny zo ihany iny enao ve zany zo zany hoe raha ohatra zany asa mitovy raha ho an'ny lasiny vavy dia mifanaraka am'izay hoe zany no tokony tambo karama zay valaka sarina ataon'le vehivavy sa le lehilahy mianto mantsy de zao ny lehilahy mantsy zay manana an'le hoe tsy tonga dia mandray fanapa-kevitra eo no eo ny vavy rehefa tezitra tonga dia andao saraka tezitra izy amin'iny rehefa izy miverina tsy misaraka zany ka tambaka fotsiny reny miaingy reny nety fo kely fotsiny fa enao koa zany le lehilahy rehefa za efa nanantena mihitsy de raha efa niny efa vonina mihitsy raha honorant za zao avy metariny le vehivavy de firy metatra nareo le miresaka iny de izy manametatra ny alavan'iny misy zavatra be deabe tokony teneninao teo zay anao vao mody tonga de tsy tadidiko ndray le izy zao tsy tafiditra ao anatin'le resaka le tsy afaka teneninao le izy satria nareo ny teny an'le hoe metariny le vehivavy le lehilahy za zao avy metariny jereny ena metariny foana matetika fa tsy metanira metariny matetika ako io resaka io moa zany araka le voalazany erika iny hoe misy ihany keo ny vehivavy te handresy ny lehilahy eo amin'ny lafiny ara-tsaina le izy ka ara-tsaina za mahiry satria nindrasandray kosiny hoe ara-batana hoe andao ary faninana mandainga an'le lasany hoe larisa tonga de manome kodekody ary amin'ny vavorony ry varoniny ry ohatra iny zany mandrefy lehilahy zany le vehivavy amin'iny ary le izy eo amin'ny tambazotra Facebook eo nitrangany rendray satria indra ny lehilahy mamo no nainaina be amin'le vehivavy mbo efa miangavy le vehivavy ndao tsika sery ody andao za tsy mody zany ako za zalainao baraky ity ako hoe mamo dia fampita le vehivavy montsiko lary ny tetezan'orony tonga de nitsirara de lanjainy le vehivavy mody satria izy ko kozatina kilika toe-batana de efa tsy ya tonga de efa hoe io zany ka io lehilahy le miteny idina zay idina amizay ohatran'ny feona batoto le izy nge le ambony eo izy en premier étage izy zany le rangahy fa tsy avenan'le ramatoa tsisy mety zany ao ka izy eo ambony eo izy hita idina amizay idina amizay tsisy mety zany ao izy le zany rehetra le vehivavy miteny tsisy mety zany ao ka le rangahy koa nge kritika kely le feona izy kritika kely tsy vaky feona fanina chéri ina idina amizay idina tsisy mety zany ao eo aloha esiketra eo azavadika feon-dehilahy ndray sy ny sisa mahery vaika be le izy misy vehivavy mahery vaika be zany midika fa ny vehivavy no tena mitondra ny fiainantsika lehilahy amin'ny ankapobeny marina mahatonga atsika miseho bogobogosy rehetrarehetra io noho ny vehivavy daholo io mahatonga miasa mahatonga miaingoaingoka io jerijeren'le mahatonga atsika miasa io mahatonga atsika mitady vola rehetrarehetra io sarotra le izy tandre mizalabe le izy ohatra erika iny mahatonga atsika lehilahy miasa mitady vola sisisy io ho an'ny vehivavy daholo io na ianao makatry na makatry zany aloha zany hoe ny fiainantsika amin'ny ankapobeny dia ny vehivavy no mifehy azy raha ny fivoarana fotsiny na ny fivoarana fiainana fotsiny nge de efa samy hafany raha ohatra zao hoe inona moa zany ty resaka ohatrany hoe fiarahan'olon-droa ty zany ohatra raha tany amin'ny taona taloha lehilahy zany amin'ny laisany tsy mamely tena hoe ho velona
ny lehilahy tsy amely tena irery ho azy zany fa tsy maintsy misy olona manakaiky azy olona manodidina azy ary zany vehivavy no mahatonga azy miezaka manao an'io hoe ianao de tsy tokony ray fa tokony roa ianareo tokony miteraka ianao maka vehivavy miteraka fa io zany de miankina amin'ny faritra ihany koa zay raimbozy afaka manazava be dehibe an'izany amin'izay fantany satria misy faritra hoe ny vehivavy no mitatana ny ao atokantrano sy ny sisa ny lehilahy miezaka mandeha manao fambolena isan-karazany ery fa ny vehivavy koa moa zany mamboly ihany koa raha resaka hoe tambanivohitra samihafa mizara roa mazava tsara tsy miditra am'izay resaka zay ny hoe fanjakan-dehilahy fa ny vehivavy tena mamelona ny vehivavy ao no manjakazaka fa mbola mamelona zay manjakazaka zay le izy ka le izy igny tsy hoe manjakazaka anao amin'ny ara-pandrina fa manjakazaka amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy satria hoy le teny vahiny manambara manao hoe aorianan'ny lehilahy anankiray tafa de misy vehivavy anankiray mafy be ao ambadika ao zany hoe ny vehivavy de tena conseillère mihitsy amin'ny zavatra rehetra atao conseillère izy voalohany faharoa ina mahatonga anao resiny mahatonga ny lehilahy rehetrarehetra io vehivavy ihany ary ny ady lehibe tany nisy tamy ady lehibe natao tany Vietnam sy ny sisa mahatonga ny Amerikana resy misy vehivavy ny ady lehibe nisy vehivavy tao ambadika tao nentina satria nanovandry le rony le miaramila so Amerikana de valaka tsy mahavita miasa tsony efa hitany vavy Vietnamiana hoe ary ny lalana ao anatin'io fitaina fotsiny resy eo zany le hoe isika lehilahy zany miseho ihany tsika rangatsika tena mafy tsika ranga favoritsika zao fa vehivavy maritra ny mena miraviravy izy amono namitaka ny Salomon izy namitaka ny Samson Erika anao namitaka Salomon izy namitaka ny Adama Erika i Adama aloha izy Adama aloha voalohany izy namitaka ny Adama voalohany iny ara-baiboly iny izy namitaka Samson izy namitaka Samson Delila ina mampiady any any Palestina sy Israel am'izao fotoana zao Erika mampiady any izy mihitsy nampianatra an'io zavatra io hoe tsika lehilahy ozy izy tsy tokony baiko koa vehivavy zany le avelo izy miresadresaka tokotany zareo de izy Erika ndana sasalabanjasy io zay aloha baina ohatra anao yala bakely aleo mayala kely io raha zany misy kely izy mandeha daholo resaka rehetra na leso mivadiko na tonga de baikoko fotsiny ady zay tia rehetra atao balaza zany ao tokantrano zany lehilahy zany no mitondra ary tsy azo ataony ninona mihitsy aho fa eo miatso am'izay le vehivavy tam Eric afana le ranao sasale vli sasale any ok do zany fa miantso ro fotsiny io la monsieur aza taritina amin'ny anina makatsy makaroka maninona lahy zao manao an'izany ny anahy zany zany ny fiainana tsy tiako zany misy gidagidy le vanresy manao an'iny za mo tsy tiako le adiady za mo tsy tiako le za aza ataonareo kototo zay tenin'ny Erika farany zay fifanajana le izy fandeferana le izy satria ny vehivavy ngeka tena hoe andaotsika isanao zay anao ivoaka sy anao totondro be lilike inao ve de anao totondro amin'le raha le lavanao izy enatra ho anao lehilahy maresy azy anao enatra daholo le izy hoe anao ve de ndeha anao totondro amin'le vadinao fa misy zany fifandeferana ary eo zany ny fahendren'ny tolo ohatra ny tony le efa sola be rainbozy ny anarany efa sola be ohatra ny hazo amorotevany to leny le tevana le bainina tevana 1 mètre raha mienjera amin'ny tevana io ianao de 1 mètre ko tsy anaovanao rolady ve fa mipetraka ihany le hoe manatsy ary eo am'izay mipetraka le anatry ny tolo hoe ndana makany anaty alana akondro any ndana makany anaty ala kafe any misy le hira le le anao le hoe any ambany sosety alana akondro no izy andana miala raha vao misy no aoaoa fa nitay be amin'iny ndray oe zao tsy raha inao misy azany ande oazy ianao iny aloaloha ialaala kely ohatra ny tsy mety le aty eny za mo tsisy dika ianao ohatra hoe miresaka mirindrina zany rindrina de mamaly any lahy ty fiainany ty de mamaly lahy gaina le rindrina za mamaly an'le rindrina sarotra de sarotra io ary io nefa ny tsisy mampianatra an'io ka nde hitetin'ny tokantranonao na iantso hoe ry mpivady za anisa miteza zany foana eto hoe fitis tonga vaty mianatra momba ny fitondrana tokantrano nareo mivady eny tompoko izy izy le ry
fa mbola efanilaka zao atsika ho ny tokony makare de mianatra rehefa samy 10 maraina de 11 à 12 tsisy aloha atreto ankoatra maopera sy pasteur mampianatra momba an'io tokantrano io fa io zany de mandeha ny tokantrano 5 taona mety tsisy nenenina 10 taona manomboka misy Bolafierza ihany. direct zany zao. Ka miteraka le bande nem style be talaha ty zao vadiko ty de reto ny zanakay fa mbola vierge mantsy vadiko. Tsy azo zany. Toy izy ray honorant. Tena tsy de lazay barona tsy azonao césarienne nartiry didina foana io zany natsofotsofoka amy sereny tany mitsofoka any tsika telo ray mbozy raha angatazy amory tevana mihitsy manao resaka tsy lobody kosa nge barona de rehefa tonga misy zaza miteraka voalohany zay le mahafinaritra be ko compacité zaza faharoa zay fa rehefa misy fifamalina zay ao anaty tokantrano matetika le izy fanapakevitra matetika le izy asarotam-piaro matetika le izy fanirina tsy tanteraka ohatra hoe ndao mboly voninkazo ambony amin'ny voalohany manaiky lehilahy hoe tsy manaiky ndray fa hoe tsy mety mamboly voninkazo ambony fa voninkazo ambany mety eo amin'ny terasy hoe de sina voninkazo any ambony any sy ny sisa ary mahamenatra satria misy fiarahamonina nge miara-miaina masony olona ty zahaza ary eo mahatonga ny eritreritra hoe inona ary nampimokamoka tay an'ity rangaty nanao trano ty mitezaka fahafa be ty ny tanànan'ny olona retsy ny azy retsy haitakaka zany mamono vady haitakaka zany amy tsy fantatra tsony zany zay zany le je viens de réaliser leria amy lavitra liny tanàna ary mijaly mivady aman-jana de misy le bandimpandia anakiraiky ohatra n'zany misy matsaka rano reo any amy kilometatra je m'en fous tsy haiko hoe ray kilometatra ngamba ny angalandreo rano na 800 satria izy olona tena manana an'izay didijadiny zay le rangaha ray-mpianakaviany io de aleony nanorona trano miala 500 metatra ny tanànan'ny olona rehetrarehetra ary izy de afafy izy tsy hainao zay tiany atao am'le antony mahatonga azy mifindreny fa misy bandimpandia anankiray ho teneniko any rehefa aveo izy le pire zay ifosany lahy le tsy zay baina fa ilery zany tena ao anatina tournée de anao zany matory de izy ao ambadika ao lery de ny afatarany reny misy olona miaraka aminy ao mihoatra mitomany zay le rehefa mifaraparany any mitomany amizay le daly de sao matahotra izy amin'ny matahotra izy amin'ny be tsy ao ambadika de zay zany tamy voalohany ny eritreritra hoe misy mampahory hoe manofo ratsy ve le ry sa misy milaky ve le ry sa maninona de lasa zay izay sy be na mandeha mijery andrery eo ay le ry io ke efa anaty action anaty fafinaretana be le iny bandika le mamorona trano ery amy 500 metatra miala ny tanàna azonao satria ovory ny fokon'olona ao velany eo hoe inolokendry izy zany olokendry pavay zary mampitomany ary ty mampitomany be ty araka ny telenamanaty hoe miady amy vehivavy ny sara indrindra rehefa resinao izy vehivavy velesiny varesiny lahy vehivavy nampiarany lahy ny herin'ny lahy rehefa resiny ianao resim-bavy ty le fa tsy zay allo tsy miady amy vehivavy satria zao raha zay mahatonga ny misy lehilahy milako rehefa aveo satria rehefa mandeha le resaka ka raha ohatra miadiadiny ray nareo ny 10 minitra taimbavany vehivavy daholo fa 10 minitra ihany ianao ary ny zavatra teneninao amin'ilay vehivavy iny nitsongolohany voalohany amy zavatra teneninao ka raha tafatiny zany miady nareo ka zany efa miteninao hoe hitanao mantsy le izy lay stylo tokony novidiana dia hitanao zany le stylo mihitsy any amy stylo ndray no le ady any mitatra any naty le stylo any le ady hatrany lokony stylo io vidiny stylo io pôziny any tena ianao zany ka raha stylo lasa tonga any io tonga any io lahy de lehilahy le mba behivavy le manaraka ny teniny zany dada zany le vidy soutien any inny io noho ny kely efi sur le plat ikoko fidiarana soutien fa maninona re anao mividy caleçon
de eo zany le masaky le izy zany zao no tena manahirany tena manahirana zay tsisy antony vidianany kalsony satria tsy zahatra olympique ve kina tsy aloha tsy manao patalotsy ny anaovana ny anahy zany ohatran'ny za tonga de misafidy aleoko tsy miady ny antony mahatonga le aleoko tsy miady zavatra tamin'ny 20 taona lasa mipongatra eo indraiky resaka stylo ohatra ny teneny barona tao le diavana miresaka le stylo latsaka ambany karahavoravo ihany zao mantsy zao fianarany ankizy zao fianarany ankizy tenenin zareo hoe crayon hanina stylo hanina règle hanina de le lehilahy zany mahita zavatra hoe tsy voatery io kosa raha ngana ampiasaina fa dinga mitovy amin'io ihany le ampianaranga ty alala zany tianao manana ny zanakao makatsy makaro zay le ady eo de tsy miteny tsony am'izay le lehilahy ianao arety amin'ny 20 taona lasiria voateny daholo lazainao fa tsy le stylo histoire reo za mahatonga ny mikaroka rehetrarehetra tamboniny tany vehivavy no manao histoire reo zany ta 1999 19 décembre 1999 quelle heure tamy 18h rivariva teo igny zany tena tadi avoragna sa tsy nagnano orana nagnerikeriky tamizay tantary hatram'le toeragny tsy adinina 20 taona lasa efa tamin'ny 1999 niny ary izy ohatrany tianao ohatra zao izy ny fitombenan'le vehivavy mbola tadidy tsara mihitsy le fanondro akaviny kitika fitombenana teo nihoanao tamizay sy mary lavalava karaha ohatra zany ianareo ka mitady histoire de vehivavy anontany rangitina kely izy de mivoaka dolo histoire anao manao enregistrement tadidiny hatram'le sorta manga misy tsipika fotsy mbola mahenja na ny vehivavy koa de zao miresaka tsika mpinamana zany miresaka misy disloka tampoka zany anatin'le resaka nisy tantara anankiray izy tena tafavoaka tampoka amina fotoanareo tsy apozina fa izy tsy miteny tsy miteny eo izy ozy izy ay zay fotsiny eo izy de miaraka meme aminao eo izy fa tonga anetrahanao amizay eo izy manao histoire averiny tsara enao zany le tonga de enao ohatrany tonga saina sady tsy vitany histoire fa misy géographie koa enao zany tonga saina tapoka hoe andihina kanina riva ohatra tonga saina tapoka alao aloha atao mihitsy zay tsy bokarana maman ny namba atao sur le plat maninona raha miaka ny anina de izy asaina manao maninona raha toerana ry farano amizay le tantara farano amizay le mipozy ny zava-dehibe indrindra am'izay resaka izay toko tsy afinaretana ifosa lehilahy na ifosa vehivavy tsy any fa any amin'le hoe ndao re ifakafatarana ny fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy ahafahana manatanteraka le hoe fifahamenona le kena zay voajanahary rehefa miala zany le ray erahana manitsy rehefa miala le ray de mba tokony mba efa hoe mijanony fa tsy misy zay mahatonga ilaza ndraiky le miala de ndray miantso hoe avy ny anankiray miala de ndray manao miantso hoe avy zay natonga nany laza manamara manao hoe aza donoina fa manomboka rampitso hoan'ny canal plus analakely ny teniko satria miaramiasa amin'ny canal plus analakely aho dia misy promotion ndray hoan'ny euro 2021 rovina manomboka ny ohatrina moa zao ny euro resaka baolina kitra euro 2021 manomboka rovina ny euro 2021 ary ny franc comorien en juin de farana 30 juin izy ny fanaovana vaccine mbola mitoy inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault nifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mareva iny zay manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone na tianareo foany Mahasana ny tontolo-piainanao